Misy aloha zany tsy fahafantarana tsotra zao. Tsy fahafantarany azo atao a ny assurer ny fianakaviana. Sika rery mbola manao an'izany mitaxi épargne zany. Manao retraite anao dia mbola misy 3% alohanao amin'iny. Olona manana assurance zany dia afaka mandroso izy na dia mitovy daholo ary ny aliahenan'ilay olona. Tena resy lahatra tanteraka zato isan-jato a. Obligatoire ny mampiasa ny assurance io. Tonga sao eto amin'ny aotra, io kely ny format-ny podcast atsika androany. Androany mantsy dia tena amaly ny fanontanian'ny milliers de personnes sur les réseaux sociaux momba ny atao hoe assurance isika. Ny assurance io mantsy dia tena zavatra tsy fantatry ny malagasy mihitsy ary rehefa nametraka fantaniana zahay hoe inona ny zavatra fantatry momba fiantohana, fantatry ny gasy dia be dia be tsy mahalala anazy, tsy fantatry zareo mihitsy. Misy ny sasany mieritreritra fotsiny hoe assurance ho an'ny tomobile. Fa izy io kay tontolo ngeza be ary androany tsika dia manana ny représentant any assurance aro izay monsieur Maïna Ranaivo, directeur vie avy amin'ny assurance aro zany ho raisitsika androany. Raha apetrakitsika aminazy mihitsy ny fantaniana tena azo antoka ve sa fitaka fotsiny ny atao hoe assurance, inona no tombontsoa ho anao mpanaraka, ho ana mpanjara na ho ana olombelona tsotra fotsiny amin'ny mampiasa assurance. Dia tonga sao eto amin'ny aotra Mahenina dia faly zahay hitafatafa aminao androany. Misaotra indrindra venitra, misaotra nandray misaotra koa ny safidy an'io thème io satria mahatsapa koa zay fa tena ilaina le izy. Izy zany tsy hoe ny aro fotsiny fa éducation financière le izy mila fantatra zany. Dia tena faly zay zany eto mitondra ny fanazavana ahafahan'ny olona mahafantatra tsara inona tsara no ambadika io zavatra ohatra hoe miafina ngeza be eo zany. Tena miafina ngeza be mihitsy izy Mahenina satria za moa mampianatra ny fitantanam-bola sy mampianatra hoe ohatra hoe atao hoe plan financier. Dia ao anatin'ny stratégie financière na olona anankiray dia azo lazaina raha ny teorika zany na hoe zavatra ny ainako manokana dia azo lazaina hoe protection ny manana fiantohana, manana assurance zany. Zany hoe rehefa manam-bola ianao zany dia mba tsy hitrangany loza dia mila manana protection. Dia ho ana ilay izy efa azoko fa mba hazavao ary aloha hoe ho an'ny olona tsy mahay inona marina zany atao hoe assurance na fiantohana. Ny assurance zany tsy lavitra an'izay le izy. Tena mahateny azy le hoe protection. Ny anampinana azy kely fotsiny angamba dia izao. Le protection zany hoe misy aliaza, misy zavatra mety mitranga amin'ny olona zany amin'ny fiainantsika zany. Ohatra hoe mety mararitsika, mety midona ny tomobile, sanatria mety may ny trano, zavatra mety hitranga daholo zany. Dia raha ohatra ka zavatra mitranga amintsika ka misy vokany amin'ny volantsika, zany hoe misy conséquence financière zany dia izay zavatra izay no ilana an'ilay fiarovana. Eo ny idiran'ny assurance zany. Raha misy zavatra zany arovana, zany hoe financièrement zany le olona iray tonga amin'ny toerana misy zavatra ty raha mitranga ty risque ty dia misy vokatra eo amin'ny fananako na amin'ny volako dia tsy tiako latsaka be mihitsy dia aleoko mandoa assurance. Dia matetika raha tonga dia azo vaiko moa zany tena mécanisme fondamental ny assurance. Alaontsika ka olona iray ataontsika hoe 100 ohatra ny volany eo amin'ny voalohan'ny taona zany. Olona moa zany mety entreprise peu importe zany fa 100 zany ny fananana. Dia olona io misy zavatra mety mitranga mandritra an'ilay taona. Zany hoe raha ohatra hoe misy zavatra mirehitra ny tranony dia mety eo 80 vokatra izay dia lasa mihena be volany, lasa 20 sisa ny faran'ny taona. Mety tsisy inona koa mitranga dia mety 100 iny mety misy zavatra mitranga dia mety 60 fa 100 izy raha tsy assurance zany zao dia tsy fantany eo. Mety moins 80 satria lasa niditra mihitsy izy zany. Dia eo zany izy mieritreritra inona ny ataoko, misy zavatra mety hitranga eo dia eo amin'izay miditra ny assurance. Ny assurance miteny hoe misy vola alohanao aleo ataontsika hoe 20 le vola. Zay mividy ataontsika hoe prime assurance zany le alohantsika. Dia nataon'ilay olona dia mandinika ilay olona hoe andohan'ity 20 ty rehefa andohan'le 20 ny azoko antoka aloha rehefa mandohany iny tonga dia mihena aloha ny fananako. Tsy santsony zany vavavy mandohany iny tonga dia 80. Kanefa zao vokatra rehefa andohavako an'iny dia fantatro hoe any faran'ny taona raha mandeha tsara ny zavatra rehetra dia 80 volako. Ninona mitranga ao zany fluctuation satria efa nandohan'ilay assurance. Mandeha ny responsabilité civile nanimba zavatra olona zanako tonga ny facture avy any mila mandoa zao mila mandoa 70 mandoa ny assurance zany responsabilité civile tamin'izy zany ohatra. Raha ohatra ka tompona orinasa raha marary ny mpiasako dia raisiko izy zany. Fa ahoana moa ny ahafantarako hoe firy amin'ireo no marary? Ahoana raha misy evakuena makany an-dafy reo? Ahoana raha tsy misy hoe marary be lehibe fa nisy amin'izareo indray ny be lehibe? Firy ny budget ataoko zany?
de tonga makany amin'ny assurance manao cotation de miteny ny assureur hoe zao raha tiana alohanao de reto no azony amenanao alohako iny ndre mandeha de tsisy tsony zany incertitude amana le izy zany tsy natao hoe ampanan-karena fa raha atao amin'ny lafiny ray zany hoe mahatonga anao tsy ho latsaka mihitsy zany le izy mety ohatra hoe misy matinà zany olona manao assurance zany de afaka mandroso izy na de mitovy daholo ary ny alia henan'le olona ray tsy manao an'le assurance zany ohatra ny hoe mametraka amin'ny fiainany amin'ny kisendrasendra zany amin'ny lafiny hoe ataontsika hoe financièrement zany oziry enga neka tsisy ninona hitranga fa maty ara may trano ohatran'izay zany ny henana de misy citation zay attribuena amin'ny Henry Ford zany tamin'izany miteneny hoe ce ne sont pas les hommes qui ont construit New York ce sont les assureurs ina moa tianao tenenina am'izay hitanareo le gratte-ciel be amin'ny New York iny moa taloha zany misy olombelona miasa manao izy teny de nytiany Ford tenena de zao tsisy olona mihitsy andeha haka-risika hiakatra eny amin'iny zany zay ohatra ka maty izy de miala maina fotsiny vady aman-jany matoly olona nandeha tena de misy assurance vie ao ambadika eo de fatany zany raha sanatry mitrango zay de misy capital ngeza be ho azo amin'ny vady aman-janany zany ary le olona manao an'le financier le building il faut pas se dire hoe enga neka tsy ho may io mais enga neka tsy diso ny architecte ka tsy rodany io parce qu'ils ont mis de l'argent dedans izay mahatonga anazy hoe mandeha le projet zany fatany hoe raha misy coup dur on va retomber sur nos pieds midina foana moa zany izy fa on retombe sur nos pieds zany de zay no mahatonga anazy hoe somary exagéré ny Ford moa izy zany tamin'izay fotoana zay fa amin'ny lafiny ray izy c'était vrai et en plus taty aoriana moa zany vokatry ny assurance no nahatonga an'ireny hoe misy norme be lehibe mihitsy tamin'ny ohatra hoe trano zao ohatra hoe tsy maintsy misy mur anti-feu ohatra zany ny trano sy ny anona mba ahafahan'ny assureur manao anazy de lasa nampitombo be amin'ny resaka hoe sécurité zany izy nampiena be ny accident zany fisian'ny assurance zany de tianao tenenina zany hoe tsy tena hoe nofinofy izy na montage iny fa zavatra tena ny répondre tamina besoin réel zany nahatonga ny zavatra io ny chiffre maneran-tany zay fa tena hoe 7 000 milliards zany mahery any zao tamin'ny 2025 7 000 milliards de dollars ny chiffre ny assurance zany zany hoe misy filana be de be na sécurité financière ny olona misy mila protection le olona plus izy manao zavatra zany aloha niterantsika an'izay resaka chiffre zay nisany zavatra tena mahakaminy malagasy de le hoe ny assurance mahay mitady vola mahay mahazo vola zany fa tsy mahay mamerina vola zany mihitsy ahoana fanazavanao an'izany ny zavatra mitranga aloha zany ny assurance moa zany fandraisan'ny fianatra teo misy zavatra zany tsy tena azony olona amin'ny assurance io tena fantatritsika moa zany de assurance obligatoire ino moa zany le atao hoe assurance obligatoire ny tena fantatritsika zao de ny tomobile io angamba ny tena ohatra tsara raisiny hoe tsy maintsy manao assurance raha za rery zany tsy hanao an'io mihitsy ahako fa fantatra hoe savan'ny polisy airy de ataoko le assurance za manao an'iny zany tsy tena misy hoe tsy hoe mahafantatra zavatra be dehibe amin'iny fa tadidiko fotsiny hoe nandoha vola ahako raha raisitsika assurance io zany atao hoe assurance na responsabilité io ny assurance responsabilité civile amin'le tomobile iny le viditsika iny zany tsy tsika no arovany iny d'une certaine façon zany hoe raha sy mantobilitsika zany tsy mandoa iny zany zay le mora indrindra zay zany ny forfait mora indrindra am'le assurance zay le apposé-ny lalàna zay tsy maintsy manao an'iny de le olona nefa natadidy zany nandohan'le vola de votona am'izay ny tobiliko je m'attends izy ho remboursena zany amin'iny de ary zangy nandoa tary amin'ny ana de eo am'izay le olona vao mahita hoe le zavatra nataoko iny kay le assurance ako iny tsy ho anahy fa ho an'le hafa iny zany hoe raha ohatra zany ka za mandoana olona de le assurance nataoko iny nandoavana an'izy zany en quelque sorte raha ohatra fantatry olona misy zany assurance dommage hoe ho an'le tomobile any raha salova za kosa raha misy mandoana ny tobiliko tiako hanana assurance tonga de irembourser an'le anako am'le tomobiliko zany de manao an'le assurance dommage izy zany de place izy manao an'izy de zay mahatonga anazy hoe raha ohatra ka tsy nahafantatra le olona de am'izay fotoana zay izy mieritreritra hoe ahoana moa zany le izy no tsy mandoa le olona rehefa nitrango zay zavatra zay na hoe ela be moa zany matetika satria misy koa moa zay zavatra zay za moa hoe tsy hoe aro ny assureur nataoko eto misy zavatra fantatsika zany misy mitrango zany de mba faharoa koa ny zavatra mitranga de tsy fahafantarana le garantie mihitsy zany ohatra nefa teo ihany moa zay hoe tsy fantatra tsara hoe inona mandeha de inona tsy mandeha io zavatra io zany hoe matetika moa raha obligatoire izy de tsy maintsy ataoko de ataoko zany le izy fa ny indray le izy misy zavatra eritreretiko hoe zao io de nefa tsy izay le izy zany zany hoe tsy mamaky contrat le olona na hoe tsy namaky an'le fomba fiasan'le assurance mihitsy de aveo izy lasa
taitra izy hoe ay ve tsy prise en charge le loza nahazo anazy. Zay indrindra fa indraindray izy le principe an'izy mihitsy zany no ohatran'ny hoe tsara ho fantatra hoe ny olona zany mieritreritra hoe le assurance araky ny resantsika teo manome karazana hoe filaminan-tsaina zany satria fantatra tsy ho latsaka ambanin'ity lininy mihitsy io. Rehefa namboariko zany ny assurance dia hitako hoe tsy ho latsaka ambanin'ity mihitsy aho zany ninina zany zavatra mitranga ao. Ka raha ohatra ka misy le zavatra mitranga, zany hoe risque ho zisika amin'ny surréaliser izy a, dia amin'izay fotoan'izay raha tsisy le risque dia tonga amin'ny faran'ny taona tsy mieritreritra hoe tena tsy nisy loza fa tena voa fa nandoa vola. Zay le filozofia zany hoe le loza zany loza foana io. Dia tonga zany le any amin'ny faran'ny taona zany no miteny tsy nisy rizy tena tsy nisy rizy aloha zany. Fa tsy mahatsiaro voa raha fantatro tsara ny fonctionnement ny assurance satria nandritra an'izay fotoan'izay couvert foana zany hoe afaka nanao an'le activité koa zany tamin'izay. Zany hoe milamina foana zany ny sainao mandritra n'le période nisy an'le assurance satria na voa ianao na tsy voa dia efa mandry foana aloha ny sainao zany zay. Ohatrany hoe efa mila considérenao zany hoe charge fixe ho anao vola ohatrany hoe fiarovana anao manokana zany. Raha fahazoko anazy ohatrany hoe manana gardien ianao an-trano. Dia raha tsisy mpanafika na misy mpanafika dia efa mandry foana ny sainao satria misy gardien zany ianao. Zay le izy. Tena ohatra tsara zay. Ndraindray koa mety ohatra ray amitoy am'izay manana extincteur ianao. Dia lasa ianao mividy extincteur dia napetraka ao teo. Dia tonga amin'ny farany taona zay tena lany vola fotsiny ato amin'ireo tsy nirehitra ny trano. Tsy mitombona zany fa plutôt zany izy hoe mandritra an'izay fotoan'izay le filaminan-tsaiko zany nahatonga anao hoe afaka nanohina anao ny asako zany sy ny fiainako. Ohatra zao ataontsika hoe raha maka ohatra ray zao tsika miresaka hoe assurance vie, misy zanako eo misy karama raisiko dia mandoa écolage ireo zanako ireo dia raha ohatra zany ka manana le toe-tsainana assurance dia mihina moa mitranga raha ohatra ka accidenté ka maty zany. Ho antsika malagasy zay ohatrany hoe matetika ohatrany hoe tsy dia tiana loatra miresaka an'izay fa fantatsika tsara nefa ny zava-misy maty le olona zany. Zay ny zavatra mitranga aloha amintsika olombelona zao. Dia hotsitsika conséquence financière raha maty le olona ray mampidi-bola dia misy vokany io izay mety ahatsiravina. Zany hoe raha ohatra zany misy olona ray ataontsika hoe mikarama le olona 2 millions par mois anatina herintaona zay dia 24 dia efa hitantsika 24 millions zany zao privé 24 millions zany le fianakaviana io. Brutalement dia le zanany reny tsy maintsy misy écolage atao tsy maintsy misy an'izao. Raha tsy nanao assurance vie le olona le fahafatesiny efa etsy zany mavisatra be dia ahoana ny atao, ahoana ny ifatrano, ahoana ny sahala amin'izao. Dia ny ataon'ny olona zany hoe nanao tahiry le olona nanao an'izay dia zay zavatra zay nefa mbola misy fanontaniana koa firy zany no tahirizinao. Dia ohatra hoe misy assurance éducation zao an'ny ankizy rente éducation sisitsika misy assurance amin'ny teny raha maty ireo mampidi-bola tonga dia mandoa vola ny assurance calculeko zany hoe zanako tiako hianatra jusqu'à 25 ans tsy tapaka mihitsy avy manao contrat d'assurance le olona un mois après accidenté le olona sanatry ny vava tonga dia manomboka mandoa ny assurance le mois d'après. Dia tsy mijanona mihitsy zany mandra-pahatonga an'le éducation. Zay le zavatra natao. Zay le mahatonga antsika miteny hoe misy zavatra ohatr'izany indray tsy resahantsika maninona moa ny olona tsy miresaka an'izy misy moa zany tsy fahafantarana tsotra zao. Ohatra hoe assurance vie tsy fantatry ny olona hoe azo assurena zany fiainana zany. Mpianatra moa zany tena azosika anazy raha misy mpianatra ray 17 ans le mpianatra zao miankina amin'ny ray aman-dreniny izy tsy tena mbola misy zavatra hoe arovany. Raha maty izy financièrement tsy tena misy zavatra mitranga. Manomboka miasa amin'izay izy. Miditra miasa izy taona voalohany izy mahavita tena kely eo zany izy mety mbola tsy dia misy hoe conséquence manahoana. Manambady amin'izay izy manomboka hafafa, manomboka misy zavatra eo. Hividy tomobile izy na hoe hividy trano izy dia efa misy conséquence hoe raha ohatra ka maty moa ty trano, ty tranoko ty dia ahoana. Mila protéger paingana io zany satria mafy be eo ny conséquence an'io raha may io. Je ne peux pas me permettre may le trano dia tena loza fa may le trano dia mijanona eo. Tsy afaka manao an'izay. Dia réflexe zany tonga dia ndrasa aloha fa tsy maintsy assuré koa zany. Dia tonga izy mijery amin'ny vidiny azy tena lafo ty zany mieritreritra zay no fahako hoe mampiadana ny saiko zany dia ataoko le assurance io zany. Dia manomboka mitombo eo amin'izay izy manambady izy miaraka izy mivady zany mbola tsisy zazo dia miteny amin'izay raha maty tapaka eto indray koa zany na hoe raha misy marary zay mivady ohatra zany misy conséquence financière mivadiko ohatra tsy tiako zay hoe tonga amin'ny situation ray hoe tsy afaka andeha hitsabo tena zany satria tsy ampy ny zabona zany. Za ty manana moyen afaka manao an'le izy dia aleoko tonga dia manao assurance ohatra hoe maladie zany amin'izay fotoan'izay. Tapahakely ianao amin'iny raha ny zava-misy eto Madagasikara ve efa fantatro moa hoe vitsikely no manana an'le assurance fa raha momba an'izay assurance vie zany zao ny anaran'izay teneninao zay. Io ve betsaka ve ny mampiasa anazy dia nisy kadin'olona ohatrany ahoana no olona
manana an'izay karazana assurance zay. Resaka vetivety fotsiny any atao hoe assurance de personne angamba no resantsika zany hoe mahakasika ny olombelona. Azo atao hoe telo zany kategoriana assurance arakaraka le zavatra arovana zany. Voalohany zany ny assurance de personne, misy zavatra mety mahazo ny olona zany mety maratra izy mety maty izy mety marary izy. Raha ohatra zao ka misy conséquence financière dia ataony assurance zay zany. Dia ndray faharoa indray ny fananan'le olona zany, ny bien, ny tomobile, ny tranony, zavatra mety hoe misy conséquence raha ohatra ka vola izy. Dia fahatelo ny responsabilité an'izany. Zany hoe ny code civil amiteny ny olona ray ny aty amintsika moa zany tsy code civil toy les obligations. Raha ohatra ianao ka manimba zavatra olona dia tsy maintsy mandoa an'iny ianao. Nefa raha mandoa an'izy ianao mety avy be mihitsy ilay fandoavana an'iny. Ohatra hoe raha zanako zany lalao le ankizy dia mikitikitika zavatra eo izy dia lasa izy tsy fantatra miditra any amin'ny skôra izy dia manao zavatra dia mianjera le anina ireo dia mianjera daholo le télé tao ohatra zany dia anina be dia tsy maintsy mandoa ianao zany zay le responsabilité. Dia eo amin'ny assurance de personne amin'izay ny resantsika misy natao assurance vie. Ny assurance vie dia tsotra be io. Zany hoe ny olona zany mety maty le olona raha ho zavatra mikasika hoe mahafaty anazy zany na mahavelona anazy zay no ataontsika hoe assurance vie. Dia iny zany zao rehefa le maka-prêt tsika any amin'ny banque zany indram-bola zany tsika dia ozy izy ny banque tonga zany tsika mitondra projet anankiray hoe za indram-bola ty banque misy projet ty zay hitako hoe mandeha ty indrana 50 millions dia jeren'ny banque le projet atsika dia ozy izy ny banque hoe tena intéressant ty zavatra ty zany nous on est convaincu mandeha io tena mety io zavatra io zany raisinay le risque financier raisinay fa misy risque ray tsy hainay ahoana raha maty ianao dia ahoana nandraisanay volanay. Dia zay le risque viager zany no alain'ny banque, tenen'ny banque ndany ianao manao assurance aloha. Dia amin'izay ianao rehefa raha sanatria mitrango zany zavatra zany dia tsisy hoe trosa zany amin'ny vadinao na any amin'inona fa tonga dia ramboursena assurance fotsiny anjaranay dia zay le izy zany dia mandeha foana ny zavatra rehetra. Dia indray moa zany le resahako teo ny assurance ny personne zany mety hoe marary le olona dia iny koa zany hitantsika tsara ny zavatra mety hitrangy. Tsy tiantsika miresaka an'le izy misy olona miteny zany ny réalité moa zany zay misy aretina mbola mety mahazo ny olona zay tsy ampoizina zany dia misy vola zany miditra amin'izay dia zay no ilana hoe assurance. Zay moa zany assurance santé na assurance maladie. Ny ao amin'ny aro tianay kokoa miteny hoe assurance santé zany mba ho tsara kokoa fa le assurance maladie tsy tena ho ihany. Tena ndray koa misy resaka hoe assurance accident. Ny assurance accident indray iny zany tsy tena hoe assurance vie zany hoe misy accident mety mahazo ny olona dia mety hoe misy olona zao dia manao enquête le olona dia mety hoe mpanaovana enquête any enquêteur mianjera zany na misy zavatra mitranga dia reny zany ny assurance accident fotoana foanaovana an'iny ny couvre-evana anazy. Zany hoe misy fiaingasy manao anazy ny zavatra tena mitranga zany le olona zany zay misy zavatra arovana dia ny tiako ho teneny raha ohatra olona hoe nianatra izy zany dia instinctivement izy mahavita hoe tena tsy afaka manary tsy afaka tsy mety io raha may fotsiny rehetra aniko rehetra tsy maintsy manao zavatra. Dia efa mitombo ho fahalalan'ny malagasy an'izy io zany. Misy ohatra ray resako ny fenitra hoe ny resaka assurance voyage makany an-dafo zany. Raha ohatra le olona ka ho any ohatra hoe makany espace Schengen dia miteny zareo tsy maintsy manao nareo jusqu'à 30 000 € tsy maintsy obligatoire dia ataon'le olona zany. Tao vao nanomboka an'io tsika teto Madagasikara dia izay olona manao izy mitady hevitra foana izy ohatra izy zany mandoa 20 € izy ohatra zany tamin'ny vidin'le izy dia mitady hevitra izy hicompensena an'iny 20 € iny. Hoe tsy maintsy manao sinistre tsy maintsy manao zavatra manjary voa nandoany iny zany zay no ataon'le olona zany voa nandoany iny dia mitady zavatra hoe le olona indraindray zavatra tsy mandely izy zany fa zay no tediaviny zany. Fa rehefa nivoatra izy hitan'le olona hoe rehefa mandeha makany an-dafy raha sanatria ny vava misy zavatra manjoa aingana be mihitsy ny 500 € sy ny 600 € miditra hôpitaly tena aingana be dia hitan'le olona tena mandika le assurance io. Dia nanomboka amin'izay le olona zany mahatsapa hoe zay zao mahita hoe misy olona ohatra hoe misy toerana sasany tsy misy obligation mihitsy anaovana assurance fa manao le olona. Tombona misy teny mahin'izay hoe rehefa mandeha makany amin'ny espace Schengen ianao ohatra hoe makany France na makany an-dafy dia document obligatoire angatahan'ny zareo angatahan'le visa mihitsy any amin'ny ambassade zany hoe mila manana assurance voyage. Dia assurance voyageur raha ohatra hoe mandre en moyenne mandre une semaine à 2 semaines ianao dia eo amin'ny 20 € eo manodididina 80 000 ariary à 100 000 ariary eo ankina amin'le assureur anao. Dia za moa zany efa elaela nampiasa an'io foana satria teo mihitsy le izy hoe raha sanatria moa zany misy zavatra mahazo anahy ny akodaoda any dia inona no ataoko
Fa vao tamin'ny telo volana lasa zay tany a Paris zahay dia nivadiko nisy zavatra nihitsika tao amin'ny tendany tao. Heureusement moa zany tao a France le izy fa ny urgence nandray anay tsy maintsy natao anesthésie générale izy natsoahana an'le zavatra nihitsika. Vita aloha zany en prise en charge namena daholo ny information mombamomba anay tsy mbola nanome prix ry zareo fa ozy izy hoe ok ozy izy alefaka anay aminareo le facture ray 2 volana taty aoriana zay ry zareo vao nandefa an'le facture na 2000 € le izy. De heureusement zany fa tonga de nataoko ny déclaration tany amin'ny assurance tamin'iny satria zay moa zany torolalana nataon'ny zareo hoe alefaso amin'ity interlocuteur ty ny prise en charge nareo alohan'ny idiranareo amin'ny urgence ozy izy de tonga de teneny foana zahay hoe zao ny zavatra misy de le assurance foana am'ireo lansana tam'izay hoe voarainay io fa aiza le facture aiza ny zao aiza ny suite de tam'izay ary mandritra n'le 2 volana aloha mbola tsy nalefa n'le hôpital zany le facture de tsy hitako zay nitenenina le assurance de nitikaviana zany hoe raha tsy nisy an'izay tena sahirana be satria raha 2000 € minimum mary zany 2000 € zay efa 10 millions d'ariary ange zany 2000 € zany de nefa volana alohanay tam'le assurance mandritra n'le dizaine de jours teo 80 000 à 100 000 ariary de amiko zany aloha manomboka zao rehefa andeha voyage zany naizanaiza tany alehako na ny andafy io na to Madagasikara moa tsy haiko raha misy koa zay fa naizanaiza aloha ny tany alehako de tokony manana assurance am'izay mba mandra ny saiko de ampidiriko fotsiny hoe efa ohatran'ny hoe nandoa billet zany hoe billet tsy maintsy nalohako fotsiny iny de raha mitranga le izy de arabasoa malheureusement moa zany tranga raha tsy nitranga le izy de tsy olana tsara be zay ohatra zay malheureux moa le zavatra nitranga en réalité koa de misy zay de temps en temps zay misy an'izay zavatra zay tamin'ny herintaona zao raha nitato amin'ny aro 45 000 $ teo 45 000 € teo azafady ny nalohanay tamin'io ho an'ny aro ray manontolo zany ho an'le olona le voyage fotsiny assurance voyage zany hoe misy tamin'ny herintaona zay nisy olona anankitelo teo ny rapatrienay rapatriement raha avy any amin'ny zone reny ho eo amin'ny 7 000 €, 6 000, 7 000 € anankitelo rapatriena satria marary izy de mila hoentina sa hoe maty tena maty tamin'izay le olona lafo be mihitsy ny rapatriement satria misy zavatra mitranga be dia be eo le olona zany azontsika sary an-tsainy tsisy olona miomana zany ka hoe sanatria maty na inona tsisy an'izany fa tonga any ianao raha nitrango zay zavatra zay misy zavatra be dia be trango eo zany de tena hoe sarobidy le misy assurance zany amin'le izy fa misy le cas ohatra hoe misy olona io zao 4 000 € olona niditra hôpitaly zany zao urgence ny anareo fa raha ohatra le olona zany misy inandray misy opération misy tsy maintsy atao 4 000 €, 5 000 € ohatran'izay nitranga zany le izy mafy be satria ianao zany tratrana pression hoe ahoana ny atao aty atan'olona misy koa ny zavatra raiky hoe toerana tsy voatery ho fantatra ny système ao zany de zay na anisany ilana ny assurance zany misy assisteur de miantso ianao eto ako misy problème inona ny atao anatin'le service zay tokony hoe zao aloha atao zany andehanareo makasina hoe afaka mihetsika ve ny marary de hoe tsy afaka ohatra zany de ndraso andefa olona aiza tsara misy anareo de mandefa olona zany izy makany na hoe aria misy convention tsika ry de andanareo tonga de makany de tsika zany tsy mieritreritra n'le izy satria zay nanaovana assurance tsy eritreritsika hoe zao nandeha na ahoana na inona fa alohako fotsiny le tokony alohako iny de efa zay no izy zany de tsara be mihitsy zay toetsain'izay hoe zavatra mila atao io satria tsy afa ohatran'ny hoe conscience zany raha tsy manao an'izy na ohatra ka tsy manery le firenena zany ohatra hoe any Afrika zao mety hoe tsy tena misy manery an'izy anao anao anazy fa betsaka ny olona mahafantatra hoe za tsy afaka tsy haka-risika zany fa aleoko amin'izay mizotra tsara zany ny zavatra ataoko teny resaka aretina zany tsy tena eritreretiko ny conséquence financière an'iny inona no mahatonga ny assurance hoe manana mauvaise réputation any amin'ny firenena rehetra mazava ho azy koa moa zany na aty Madagasikara inona ny antony mahatonga ny olona mieritreritra an'izay hoe ratsy ny assurance ny assurance zany contrat izy io zany misy zavatra ifanarahana de ohatra ataontsika hoe hospitalisation niraisitsika zany amin'le izy de io contrat io misy ifanarahanao zany inona moa ny ifanarahanao inona daholo no voaray ao anatin'le izy ao de inona ny tsy voaray reny le ataontsika hoe exclusion zany de ao anatin'iny zany miteny hoe raha ohatra ka miditra hôpitaly ianao ataontsika ka standard ray raha miditra hôpitaly ianao de reto ny condition de ohatra zao maka ohatra tsika hoe le assurance zany lazay misy hoe délai d'attente ohatra zao raha miteny ohatra le assureur hoe ty produit anay ty misy délai d'attente 6 mois io de inona moa dikan'izany zany hoe raha sanatria le olona miditra hôpitaly anatin'le 6 mois de mbola tsy mandeha io misy an'izay zany ohatra le produit maka produit au hasard fotsiny zany misy produit zany zay misy produit be indray miteny hoe ty tsisy délai d'attente fa mety hoe 1 mois fotsiny délai d'attente ty tsy mitovy ny prime andreo vola aloha amin'le izy zany ny vidiny
raha mitranga ohatra zao le sinistre hoe marary le olona ka miditra hôpitaly kotrany dans les 4 mois de jereny assureur hoe tena tsy mandeha ty. Am'izay situation zay le olona nahoana nandoha vola izy zany. De raha ohatra zany le olona ka zatra hoe manaraka contrat zavatra ifanarahana de mahatsiary hoe tena tsy lasa rangaha le assureur za ve nandoha vola ohatr'izao de tena tsy miraisin'ny zareo azy zany. Zay nanisany mahatonga anazy hoe tsy fankazahoana zany am'le izy. Misy zavatra koa eritreretin'le olona hoe voaray ao nefa tsy voaray. Zany hoe tsy nijereny tsara le condition zany. De am'izay lafin'izay aloha misy koa ny ezaka ataon'ny assurance. Taloha zany tany aloha tany tany ivelany ary zany asian'le assureur ohatra hoe clause ataony kely eo le izy zany. Mandeha daholo Fratankely madinika kely any ambany. Fratankely ambany sauf de tsisy olona mamaky document na 4 page zany. Fa taty aoriana le législateur zany hoe ny tsy législateur fa ny régulateur national zany hoe contrôler l'assurance zany mi-imposer izy hoe tsy afaka manao an'izany mihitsy ianao, tsy maintsy mazava tsara daholo io. De zay koa moa raroto kely resahana kely mba ny assurance satria mantsy le izy hoe fitaka visa teny ilaina. Ny assurance zany réglementé be mihitsy io. Réglementé be satria mety ho fitaka io fa tsy avy amin'ny assurance rery fa de deux côtés. Avy any am'le mpanjifa na le assureur. Satria betsaka koa ny olona mitady hevitra zany amitahana ny assurance, ray mitahana le système zany azona avantage am'le izy. De raha vao tsy contrôler koa ny assurance, ohatra ny zavatra rehetra raha vao tsy contrôler izy de mety tsy andoha zany le assureur. De zay mahatonga ny fanjakana mametraka lalàna. Ny assurance zao eto Madagasikara misy lalàna hoe la loi sur les assurances voaka teo moa zany izy vao navaozina tao izy code des assurances hoe la loi sur les assurances. De io miréglementé. Ina moa dikan'izany? Tsy afaka manao an'izay tiany atao ny assureur. Na placement ny volany ary zany ferany lalàna, tsy azo atao an'izao. Tsy azo atao action daholo ty tsy maintsy zao ihany no fara fa action azonao atao. Tsy azonao atao an'izao de misy délai. De ohatra hoe resahantsika zao fiarovana mpanjifa zao rehefa manao assurance ianao de manana délai ana 1 mois io foana ianao délai de rétractation. Zany hoe manao assurance ianao zany mandeha le assurance anao. Afaka 20 jours ianao mandinidinika an'le condition de ianao hoe tsy mety ty. Le mpanjifa io sa le assureur? Le mpanjifa io. Iarovana an'le mba tsy isian'le hoe zavatra tsy tena tiako ty de prise au piège zany. De ajanoko iny de tsisy resaka be dia be lalàna zay. Ny assurance ve misy assurance ohatra eto Madagasikara tena mérité an'izay hoe ratsy ny réputation le assurance. Hoe normal zany raha miteny ny olona hoe fitaka kosa rangaha le assurance. Misy ve zany teto? Za aloha tsy teny hoe misy assurance ve tiako teneny hoe misy cas zany satria ny assurance koa tsy inona tsy hoe tonga lafatra daholo. Fa ny zavatra mety mitranga zany na ny assureur faran'izay mahay indrindra ary mety misy cas io zany mety misy difiny évaluation ohatra zany, difiny estimation ny zavatra ray zany. Mety mitranga ny zavatra ohatr'izany. Ny assureur zany ny bons assureurs zany donc ny aro angamba j'espère mba ohatr'izay tsy manana intérêt loatra izy hoe tsy handoha amin'ny lafiny ray. Satria raha ohatra izy ka tsy mandoha nefa tokony ho azo le olona de io nge fenitra olona ray zany misy problème tena tsy mipardonne io. Satria ny olona ray voiny iny olona ray manana fianakaviana. Isaka misy fety fianakaviana iny de miresaka any. Manana namany, misy mpiara-miasa aminy ny olona iny zany. De indrindra moa zany nenay resaka assurance de personne olombelona io. Ka tsy nandoha zay tamin'izy nefa mahatsapa le olona tokony handoha. De tena sarotra be ny fandehan'izay. Zay mahatonga le cas-nao teo zao mazava be mihitsy misy zavatra mitranga de mirelance le assureur. Aiza les factures? De satria on s'assure hoe mandeha ve izy tokony handeha zany sao de adion'le olona le izy zany. Ny tiako atongavana tsy tonga lafatra le izy zany le système tsy mbola tonga lafatra. De ohatran'izany koa ohatra hoe ny délai, anisan'ny menomany olona zany ohatra hoe misy zavatra mitranga ray de ela be le délai de règlement le izy zany. De ny délai de règlement iny tamin'ny voalohany zany zao raha maka assurance maladie tsika zao. Ina moa natao tamin'ny voalohany zay anao assurance maladie eto Madagasikara eto assurance santé de iny asoniavina ny contrat. Ao anatin'ny contrat miteny hoe remboursement. De lasa ianao zany makany amin'ny dokotera ianao, avancenao le vola. Zany ny taloha avancena le vola de avy eo fenonao le dossier de alefanao pour remboursement. Ina moa tena mahaolana an'izay. Ny olana de justement ianao am'le fotoana iny nanaovanao assurance mety hoe tsy manam-bola ianao. De ny évolué ny assurance hoe tena ela be ty manao zao de ndao tsy apiditra système na tiers payant zany. De misy olona zany efa ifanarahana any misy hoe raha makatsy am'le dokotera ianao de le anjaranao kely iny le 10% na le 20% na lohanao de tonga de mandeha. Makatsy amin'ny pharmacie ianao de tonga de eo. Tsy mila mangataka remboursement intsony ianao zany. De rehefa ny tiana tongavana misy fotoana zany tamin'ny voalohany misy frustration mety nitranga hoe za nandoha an'ity nefa ela be le dossier tsy maintsy makaria tsy maintsy mirelance
dia izay mahatonga an'le izy zany ny vaovao tsara fotsiny zany dia efa misy koa moa zany ataontsika hoe fifaninanana eo amin'ny sehatry ny assurance tsara ho antsika mpanjifa zay zany hoe raha fahazoko anazy zany miankina am'le assurance le assureur andehananao a mazava azy ny qualité de service-nao dia misy zany any na eran-tany moa zany na eto Madagasikara assureur mety hoe ratsiratsy kokoa na hoe tsaratsara kokoa ny service dia zay no mety mampanova an'le expérience an'le le mpanjifa zany. Azo atao tsara mihitsy zany mandeha makany amin'ny assureur anankiray dia mipetraka eo ambony latabatra anao dia manontany ianao hoe za ty hanao assurance ohatr'izao ahoana ny zavatra mitranga atao aminareo inona tsara io dia maka fotoana ho anareo izy zany. Ny assureur zany ohatra ny aro zao manome conseil foana zay. Fantaniko anankiray raha ny any an-dafy zany zao raha mijery fianakaviana anankiray tsika dia eo amin'ny ohatrinina eo ny budget tokony apetraka ry zareo any amin'ny assurance raha ohatra zany hoe 100 vola raisiny ao anatin'ny volana anankiray dia firy amin'izay 100 zay no tokony ho eritreretina zany hoe tia andoavako assurance fotsiny dia raha ty Madagasikara zany tokony ohatra ny ahoana indray. Ie tena tsara zay fanontaniana zay ataoko hoe miankina amin'le fandrosoan'le firenena mihitsy angamba le izy ny tenenako azy. Raha maka ohatra zao tsika firenena ohatrany hoe Suisse mety ho tonga hatrany amin'ny 40 ihany no anaovany amin'le assurance zany satria lafo ny assurance mila assurance izy amin'ny maladie zany tena mila izy zany na tsy manana couverture ianao dia tena sarotra be na manao nify ary ianao lafo be any zany dia tsy afaka zany dia mety miakatra ambony be izy zany arakaraka le toerana misy zany sy ny revenu an'le olona fa ny tena mitondra anazy dia hoe misy hoe zavatra arovana financièrement eo tena mitondra anazy zany. Tena tongavana dia zao raha ohatra zany misy olona ray ataontsika hoe tena ambany dia ambany ny revenu eny raha tsisy zavatra tena arovana eo dia évidemment tsy maintsy ho kely zany ny para ho ataony amin'ny assurance zany zay no mety hoe tondrana anazy. Dia ny kahatsika zany zay milana le conseil zany aloha raha hoe misy zavatra ohatr'izao inona ny zavatra mitranga ka hoe raha mitranga izy dia tena hoe misy conséquence financière tena hoe atsiravina dia eo amin'izay ianao zany mandanjalanja entre an'le hoe volanao dia eo zany le tena ampiana kely foana le bien assuré zany tsy voatery hoe évidemment moa zany ny assureur ve tsy hoe raiso daholo ary izy rehetra dia roavy tsy voatery hoe zay le izy misy logika tsara hoe ohatran'le resahako teo hospitalisation tena hoe zay no tena ilainao mety misy antony ange zany mety ohatra hoe le raim-pianakaviana ohatra manana hosti ohatra zany mandeha mankare dia tsy tena ilaiko ny ohatr'izao fa le hospitalisation tena ilaiko zany dia amin'izay fotoana izay tena misy logika financière tena hoe ty zany no alohako amin'io optimiser zany izay ngamany tenenako azy ty le volako dia optimiser tsara eo bien couvert le fianakaviako zany hoe fanontaniana dia zao pour 100 raha ohatra ka 100 prime d'assurance ao alohako inona no azoko couverture tsara indrindra amin'izay 100 zay dia jereko zany je peux me permettre 100 dia jereko ato hoe ndrasa aloha fa mila manao assurance vie fa efa misy karama efa somary conséquent karamako tena loza io raha ohatra ka mizahatra manjoana tena ory reto fianakaviako reto zany natapaka amin'ny fianarana zany je peux pas me permettre ça dia aloha ataoko ty zany aloha ty tena ngeza be ty ho anahy dia ohatran'izay koa ny trano zany raha manana trano dia mety mila manao an'izay ny responsabilité civile mora be reny assurance reny dia ny akizina indray manao zavatra na sanatria mpanampy eo an-trano ohatra zany misy zavatra ataonao dia ianao ny responsable an'iny araka ny lalàna zany hoe raha azoko tsara zany ninona zavatra tiana arovana dia afaka anaovana assurance daholo na ty tanako ty azy zany hoe dia arovako ty tanako ty fa tika mampidi-bola be dia afaka miteny amin'ny assurance hoe arovy ty rehefa misy risque zany le izy rehefa fantatra hoe mety misy loza anjoana azy nefa misy valeur koa le izy dia afaka mandeha makany amin'ny assurance zay le izy zany zay moa zany zay ny ahitantsika le notion re ohatra hoe mpanao baolina reny ny andafitsika mahita hoe inona moa zany hoe misy hoe assurance antongony akavia fotsiny ohatra na antongony akavanana na ohatra zany misy ny assurance koa ohatra ny assurance homme clé moa ny aty amintsika misy an'izay zavatra zay raha ohatra zao ataontsika hoe restaurant on va dire restaurant lasa ianao zany manao restaurant dia lasa ianao manao hoe resaka sushi no tiako atao dia lasa recruter zany chef japonais nalaiko avy any Kobe dia tonga avy any le chef japonais io chef japonais io ny vola indramako amin'ny banky amin'le projet ako restaurant miankina amin'ny fisiany olona io anatin'le dossier zany hoe io na tonga amin'ny banky teny hoe ça va aller satria tena chef japonais ianao raha ohatra io chef io ka lasa na raha sanatria io maty dia problématique be ho anao le businessko mihitsy zany ny tena olana dia ireny natao manao assurance homme clé anao amin'ny assurance vie raha maty olona io inona mitranga zany aingana be mitady olona mitovy amin'iny
coût de remplacement zany enzana be mihitsy de lasa makany amin'ny any anao assurance omprina atao anaran'le assurance zany am'izay fotoana zay de manantona de zay mahatonga anazy hoe azo atao le izy a misy limite any misy zavatra sasany zany a raha kely loatra ny fréquence de tsy azo anaovana assurance le zany satria tsy azo calculer amina probabilité le izy de sarosarotra zany. Ahoana indray ny fomba fametrahanareo an'le calcul an'le prime iny? Ahoana ny amoahana hoe raha anao anti assurance ty anao de zao ny vola alohanao? Principe ana probabilité eo ambadika iny. Tsy tena hoe sarotra sy tena hoe mora fa misy moa science mihitsy atao hoe actuariat ny anarana. Zany hoe ny application en probabilité amin'ny assurance zany zay ny ataony eo. Dia raha ohatra zany raisitsika zany de misy mety efa ngamana ny efa henontsika ny resaka ohatra hoe loi des grands nombres. Zay zao no anisan'ny ahafantarantsika anazy zao ohatra. Miasa be zany amin'ny assurance. Misy loi faible de loi forte des grands nombres zay olona nanao matematika kely de mahatsapa zany. Loi des grands nombres zany en gros miteny hoe raha ohatra ka mibetsaka ny ataontsika hoe échantillon ny événement ray a de me précis kokoa le estimation an'le izy. Ny formule zany teny hoe basique indrindra de hoe fréquence fa coût moyen. Firy ny fréquence an'le izy a, estimé na fréquence de firy ny coût moyen. Zany hoe olona firy no voa amin'io a de isaka ny voa le olona de firy eo. De zay a alaiko zay de zay ny zaraiko an'ny olona rehetra zany. En gros zay ny assurance nge. Zay mahatonga anazy hoe tsika zany zao a isy trano be dehibe eo. Raha mahay ny trano tirangaty a andoatsika 1 milliard amin'ity trano may ity. Fa au début an-taona tsisy mahafantatra zany. De hoe alohantsika le tsy tambatra zay raha azonao atao tsy anao assurance ianao ndao tambatrasika ndao sy amandohatra zao. De raha misy may de tonga de aloha de zay nataony assurance mutualisation ataony de izy micalcule am'zay de hitany eo izy hoe ty zany tokony mametraka an'ty vola ty amreto prime reto de io ny vidin'le assurance de asiko marge io satria mety misy fotoana zany mety hoe betsaka kokoa le izy na somary latsaka kokoa zany de zay nazontsika ny prime io. Prime zany mirefléter an'le sinistralité zay no zavatra mitranga. Prime zany mirefléter an'le hoe olona firy no mampiasa ny assurance iny a de manao koa nefa nitrangan'le loza ao anatin'le zavatra assurétsika. Le fréquence amin'ny côte be mihitsy hoe firy eo no voa amin'io de isaka ny voa firy eo le izy zany ohatran'izay le zao. Raha maka ohatra zao tsika hospitalisation assurance hospitalisation rara zany ny olona tsy de mandeha hôpital zany raha tsy misy faty olona izy vao makany zany. Fa rehefa mandeha izy a intense be zany hoe ambony be zany tonga de satria tsy maintsy tonga de menga scanner menga ny manao an'izao de mety séjour à l'hôpital mety hoe 5 jours 10 jours zany amin'ny klinika miakatra be le izy zany. Kanefa ny olona mety hoe 10 taona tsy mandeha hôpital mihitsy zany. De ohatr'izay ny calcul azy mety ohatrinona zany hoe de firy ny probabilité anaovana anazy. De raha ohatra ka maro plus l'olona maro manao an'izy a plus afaka mampidina zany ny assureur afaka manao zavatra précis kokoa zany izy. Fa raha ohatra le izy ka vitsy le olona de tsy maintsy misy marge ataony zany mba tsy hin'le hoe lasa izy mantsy ny assureur mantsy engagé nge. Zay ny tsara ho fantatra zany hoe na ohatra ary zany ka ohatra olona foro ny assureko ka mitranga le izy tokotrany amin'ny olona 10 a nefa ohatra olona 2 ny atretiko voa 10 de tsy maintsy mandoa de ino moa ny ataoko am'izay fotoana zay raha tsy le tsara ny calcul ka de tsy maintsy mandoa avy any am-paosy koa zany. Zany hoe mandeha fonds propre izy zany de mandoa ny assureur am'izay fotoana zay. Zay mahatonga ny régulateur zany mametraka ny atao hoe marge de solvabilité zany hoe misy marge ve nareo raha ohatra zany nareo ka tena hoe tonga le zavatra mitranga misy marge ve nareo ahafahanareo mandoa an'io ohatra hoe calcul nareo miteny nareo 10 no voa anatin'ny 10 000 ok de ahoana raha ohatra ka 10 ny voa. Ke io mizao fantany ka ahoana nataonareo tamin'ireny tranga cyclone tany Tamatavy reny zao ohatra. Iny zao tena ohatra tsara mihitsy. Tonga de be dehibe niaraka rodana ndray andro. Reny zany le atao hoe risque catastrophe zany miaraka voadao le faritra eo zany. Efa misy système ataon'ny assureur am'ireny zany aloha. Satria misy mutualisation foana moa mitondra an'io e. Fa ny misy moa zany atao hoe réassureur aorianao any ambadika zany le réassureur. Mbola misy assureur zany migarantira ny assurance. Misy assureur zany zay migarantira ny assurance aro zany hoe atretina alohan'ny aro raha mitranga le izy de izy indray no manampy ny aro indray am'le izy zany. Le assureur zany zao tsy any amin'ny toerana misy cyclone daholo misy anazy de afaka soutenir zany izy le assurance zay mécanisme na assurance moa zany mitranga io. De reny zao mitranga le izy avy any misy olona manana misy zavatra mitranga amin'iny de tonga le demande tonga ny anay ohatra zao io zao le liste ataony jereko talohan'ity fandaran'ity mijery teo zany efa misy efa ny 100 mahery eo zany dossier na demande eo aminay. Le dossier na demande zavatra kelikely ny chiffrate zao ny exposition anay tamin'io exposition maximum zany mety ho alohanay amin'io 1697 milliards d'ariary 1697 milliards d'ariary
Zay zany zao napetraka zay maximum misy hoe sinistre maximum possible mantsy hoe exposition anay moa zany tena marina amin'io. De efa miomana zany miaro am'izay. Ny prime aloha amin'io évidemment tsy mifanaraka am'izay fa misy système na provision de misy réassureur ao ambadika ao zany. Tsara jerentsika hoe assurance matanjaka zany no jerentsika. Satria mila hitan'le olona hoe manana an'le moyen olona satria za zany ametraka toky amin'ty olona ty am'le zavatra ho atoko. De mila sura zany hoe tena rehefa tonga l'izy tsy eo indray vao andeha ady ary amin'ny fitsarana zany nanao an'izao satria za tsy je suis pas tsy ady ny atoko je suis ohatra hoe olona mpandarana atoko. Ho an'ny assurance koa zany mahatonga anay hoe le miteny le olona hoe nous on fait très attention amin'ny resaka hoe reny mpangalatra ny assurance amin'izao tena ratsy reny satria des phrases ohatrany hoe assassine na ohatra zay zany fa confiance zany anay tena zava-dehibe mihitsy ho an'ny assureur. Il faut que les gens aient confiance mitazona vola anareo zay de le vola io ny volan'ny assurance any assuré ny akabeazandreo tazominy ao zany. De ho antsika zany zao mila mijery tsara tsika hoe tena manana ve izy de moa zao nitranga le cyclone teo tena hoe natsiravina raha zay hitatsika moa le sary avy eny ambony tena avy eny amin'ny drone zany le sary tena hoe potika tamatavy de ny anisan'ny zavatra ataontsika hoe mampalahelo fotsiny zany ao ny sans mahery teo zany demande d'indemnisation taty aminay mbola azo lazaina za fa mbola betsaka ny tsy mety hoe tsy nanana le couverture zany tamin'izy de zany 1697 milliards zany 1697 milliards izy teo? Oui, zay ny sinistre ariary exposition anay ariary 394 millions de dollars de nefa possible ny remboursena zany. Zay zao ny estimation anay voalohany aloha. Zany hoe ny expert tsy natonga de jery. Ny olona zany miteny hoe zao de lasa am'izay ny expertise rehetra mandeha ohatr' zao. Fa ho anay efa miomana zay de firy aloha zany ny total ao aloha amin'io zay tsy maintsy homananay amin'ny voalohany. De zay hoe chiffre resako io. De firy ny mety alohanareo am'zany? Tsy fantatra arakarak'izay zavatra mitranga amin'izy io fa ny anay tsy naraka le teneniko teo rehefa mandeha le contrat de alohanay. Tsisy resaka hoe misy efa nalohanareo ve zao ohatra tam'le izy? Misy efa avancé anay satria misy zavatra mitranga zany ny l'expertise elaela. Iny moa zany tsy tena hoe miankina aminay satria mandeha l'expertise de manao demande le olona. Fantatra hoe tsy maintsy ohatran'io le zavatra alohanay de toute façon de tonga de alefanay na mbola tsy vita ary zany l'expertise. Le philosophie zany tsy hoe mitady hevitra zay tsy andohan'le izy. Fa efa misy provision nataonay amin'io misy réassureur tao ambadika anay de rehefa nivarotra an'le produit zay de efa fantatra tsara io. Mety iny prime nataonay de fantatra hoe zone cyclonique io zany. Fantatra hoe fréquence na cyclone, fantatra hoe zavatra mety hitranga. De reo ino zany orinasa natoky anareo fantatra tsara miankina aminay ny démarrage ndreo sy ny zavatra mitranga zany am'le izy zany. De zay mahatonga anay hoe on veut être aux côtés de nos assurés rehefa mitranga io zavatra io. D'ailleurs rehefa nitranga le izy de nandeha tany zay mijery ohatran'ino ny zavatra mitranga hoe manana agence zay tany zay touché-ko moa ny agence anay d'ailleurs tamin'le izy. De on en profite amin'io pour dire hoe niaro orinasa malagasy niaro zany. Tanteraka zay zany ny tompony io. Nous on est là depuis 50 ans zay ny teto Madagascar. Ina moa tena tiantenena am'izay 50 ans zay. 50 ans zany gérer risque foana. Ny zavatra cyclone efa betsaka nitranga teto. Misy coup dur nitranga, misy zavatra catastrophique nitranga fa on est là. La retraite complémentaire nataontsika retraite zany 30 ans fa betsaka ny olona nandray ny tokony raisiny zany hatramin'izay tamin'izy io. Reny zany ilatsika ihany mijery eo manao ny atao hoe solidité financière an'le olona. De iny moa zany le olona zany io assurance io ve zay ametrahako fatokisana tena manana moyen ve io. Marina ve fa hoe rehefa tokony amerim-bola le assurance de misy compagnie sasany tena manao fanamina mihitsy hoe ito nge ny tenen'ny contrat anao io de zay tsy amerim-bola. Eny tena marina angamba aloha de ny contrat d'assurance rehetra misy contrat daholo amin'ny maha-contrat anazy. Misy condition daholo zany ao zay nifanarahana tamin'le nanaovana an'le contrat zany. De ny compagnie rehetra tsy maintsy mijery an'izay daholo hoe feno ve le zavatra nifanarahana ahafahana mandohan'le vola zany sy le zavatra tokony aloha. Zay moa zany tsy maintsy zay no andalovana am'le izy. Zany hoe tsy maintsy manaraka tsara an'le contrat foana aloha zany rehefa miara-miasa amina assurance. Zay zany tena zava-dehibe. De zay ho antsika mpanjifa zany zava-dehibe ny ahafantarana tsara an'le contrat sy ametrahana fanontaniana am'le contrat raha sendra misy zavatra tsy azo le izy. Anisan'ny fanontaniana azontsika apetraka de hoe inona ny mandeha de inona ny tsy mandeha indrindra am'le izy. Raha ny tena izy de inona ny tena tsy mandeha, inona ny exclusion amin'ny contrat, inona zany tsy raisina amin'ity contrat ako ty, inona ny tena jerena fa le raisina mety azoazontsika saina eny fa le tsy raisina no tsara atao mazava tsara zany. Raha ohatra hoe misy demande anaky 100 zany hoe indemnisation, zany hoe nanao sinizy niaraka taminareo de
nanana contrat izy zany de nisy loza zay nitranga de am'ireo zato reo firy am'ireo matetika no tena hoe payenareo tanteraka. Ny azo lazaina aloha zany a isaka ny tsy mandoa zay a tsy zavatra mahafaly anay zay mavesatra aminay satria le olona io fantatra tsara hoe clientnay io olona natoky anay zany io de clientnay tongotsika am'le fotoana ray hoe tokony andohan'le izy de miara mahita am'le olona zay hoe le condition a tsy feno am'le izy zany hoe tsy le zavatra vidiny zany no angatahany rehefa tonga le fotoana zavatra tsy azo aloha zany no angatahana amin'izy de zavatra tsy mora le izy ho anay zany zay no tiana ho tenenina. De raha ohatra avadika indray le fanontaniana raha ohatra indray hoe misy refus zato misy demande d'indemnisation efa resantsika hoe zato le demande d'indemnisation fa raha hita indray zany hoe zato le refus a de inona indray no tena ankamaroany ny antony mahatonga le refus. Ny antony mahatonga ny refus aloha de ataontsika hoe tsy fantatro 99% angamba tsy ao anatin'le contrat le zavatra ny fanarahany de anisan'izay ny hoe misy pièce tsy ampy a anisan'izay raha ohatra izy mbola zavatra azonay aloha de alohanay foana le izy zany hoe ny assurance zany a basé sur la bonne foi ozy izy tsika zany hoe matoky zany ny assureur zay izy on pense de bonne foi daholo ny olona rehetra ao anatin'le contrat io zany fa misy zavatra nefa zavatra sasany zany zay tena ilaina afahana manaprofo an'le fisin'le izy maka ohatra zany zao ohatra hoe assurance accident zao nataon'le olona zany hoe raha ohatra misy décès fahafatesana zany ka va amin'ny accident le izy de misy jerena am'izay le expertise rehefa avy eo de hoe tena accident ve nahazo an'le olona io sa hoe aretina mitaiza azy sa hoe aretina mitaizana azy fa tsy accident ohatra zany le zavatra nitranga na sanatria ohatra hoe namono tena le olona misy anna zany hoe tsy voraisina raha namono tena satria tsy aliany namono tena fa karazana hoe safidy zany de tsy mandeha le izy zay zavatra mety hoe zavatra mitranga zany am'ireny fa ny izy a ny mahatonga an'le izy hoe tsy ho voaray am'le zato resahanao teo a na hoe 99% andreo a misy zavatra tsy feno ao anatin'le izy zavatra tsy feno zany le condition mahatonga anazy hoe tsy ho alohan'ny assurance zany le izy. De resaka kely momba ny gasy ny assurance io ny appréhension ny aversion ny gasy momba an'izy io inona no mahatonga ny hoe ny gasy mahasamy vidy téléphone na 4 millions d'ariary 7 millions d'ariary fa tsy mahasamy manao assurance ho an'ny tenany. Raha fijeriko anazy aloha ny assurance mantsy va zavatra rehefa mividy an'izy ianao de tsisy zavatra mitranga eo tsara mihitsy zay ohatra zay raha hividy téléphone zao de alaiko le vola zany de alohako de raisiko le téléphone de tsapatsapako eto le izy zany le fividy assurance le filaminantsaina no vidiko zany le vola nefa voaka ty amiko finy fa hitako fa nivoaka le izy de eo am'izay mieritreritra hoe mety ho azoko ve indray androany raha misy zavatra mitranga le izy zany raha mbola zay zany ao an-tsaiko zay mahatonga anazy oka aloha zao fa nahoana aloha mbola tsisy ninona aloha zao de karazana hoe verina foana am'le éducation financière zany le izy indraindray le izy mety hoe tsy tena azon'le olona hoe manao assurance ty mety hoe tsy fantany hoe tsy lafo be le izy ohatra zany par rapport am'izay zavatra mety hitranga mety ho zay zany ny mpanovola azy de mahatonga izy tsy manao de ndraiky izy na eno zay tantaran'olona reo tsy nandoa akory reo de mieritreritra izy hoe tena tsy mandoa reo zany satria misy karay zay moa le resantsika teo misy karay vo zany de le olona ray vo iny a ohatra zao raisika le kahana cyclone teo de le olona io nefa mety efa niteny ataontsika tany aloha izy miteny za nge nanao assurance ohatran'izao mandeha hitan'ny olona am'izay fa vo le tranony vody de eo le olona zao nanao assurance fa tena tsisy ny remboursé izy zany de le olona nefa mety tsy mahafantatra hoe misy clause tsy validé ny tamin'izy de zay mahatonga le bouche à oreille mety mahatonga le olona miverina foana amin'ny éducation financière hoe tena lasa ohatrany hoe mailimay le olona zany sao de very vola am'izy mety manampy koa angamba le nivoana ataontsika hoe fahantrana moa zany azo atao miteny an'izay de raha ohatra ka le hoanina any ary zany mbola ataontsika hoe juste de mieritreritra le olona tena lao aloha zavatra hafa ny atao tsy hoe aro an'le fa misy eo zany. Ary inona indray mahatonga antsika hoe manisy assurance ho an'ny tomobile fa tsy manisy assurance ho an'ny fianakaviana? Ny anisan'izay zao misy aloha zany tsy fahafantarana tsotro zao tsy fahafantarany azo atao ny assurer ny fianakaviana tsy mahafantatra aloha de tsisy mieritreritra zany de rehefa resahana izy zany de ay ve azo atao ny zavatra ohatry zany voalohany ay ve azo atao faharoa ay ve le izy dans mes moyens zany manao an'io zay koa nandray mahita le olona mahita surprise zany ay ve zany le izy ay ve le izy tsy lafo be ohatry zany na hoe raha izany nge le izy de ohatrany mba mety any zany raha izany na hoe zay matetika anazy hoe manao zay tomobile zany izy voatery izy manao an'izy moa zany ray le assurance hoe le obligatoire le izy fa ndraindray izy hitaneo tsara hoe
ohatra hoe raha vaky ny pare-brise ity dia mety ho hanina be dia aloka ihany manao assurance dommage ohatr'izao mba tonga dia azoako haingana be an'ilay remboursement ohatra zany. Inona indray ny risque, izany hoe ny loza tena mpitranga indrindra eto Madagasikara nefa tena mampaverina aotra tanteraka n'ilay fianakaviana na ilay olona iny. Ny mitranga aloha zany zao ny resaka hoe tranomay moa zany fantatsika rehefa mitranga ranomay ny trano iray tena raha tsisy couverture anao dia tena hoe olana lehibe satria tena hoe very ianao zany amin'iny a. Dia ny zavatra mitranga koa moa zany ny fahafatisana. Fahafatisany olona mpampidibola zany raha vao tsisy couverture natao dia tena hoe misy risque zay moa zany ny situation vulnérabilité ilay olona zany tonga dia mikorosifahana mihitsy aorianan'iny satria raha mbola teo ilay olona dia mampidi-bola eo dia mety ilay izy zany. Dia ohatran'izay koa ny resaka aretina, ny resaka santé zany, tratrana maladie grave iray ilay olona dia tena vola fianakaviana zany satria ilay vola hisahanana an'iny zany lasa pression be mihitsy zany ilay izy. Dia iny zany anisan'ny tena hoe olana lehibe mihitsy satria lasa mivadika tsy maintsy misy solidarité familiale sy n'izao ilay izy zany amin'izay fotoana izay. Raha tsy nisy couverture ilay olona dia iny aloha zao no tena hitanay mbola tena sarotra be zany. Raha ny an-dafy moa zany ny taux de pénétration any France sy ireny pays développé ireny ohatrany efa mihoatra ny 60% 70% amboniny kokoa ohatr'izay. Atsika nefa hoe ray isan-jato, latsaky ny ray isan-jato. Izany hoe raha misy olona 100 zany eo dia latsaky ny ray isan-jato ary manana assurance. Inona ny tena antony, inona ny solution ahafahantsika manatsara an'izay? Ny taux de pénétration moa zany plutôt hoe amin'ilay arc-karena phobie latsaky ny ray isan-jato no andoavan'ny olona vola amin'ny assurance. Ohatran'izay zany ilay fijery anazy io. Dia inona no azo atao amin'izay? Misy azo atao zany aloha voalohany aloha zany anisan'izany ny resaka ohatra hoe ny resaka hetra zany, resaka taxe. Ohatra zao tsika zao mbola anisan'ny firenena zany angamba ny tsika rery angamba mety tsika rery mbola manao an'izany mitaxe épargne zany. Manao retraite anao dia mbola misy 3% alohanao amin'iny. Firenena rehetra maneran-tany efa nanala an'izany daholo. Tsika rery mbola manao an'izany zany. Raha miresaka zany ny assurance maladie teo ny assurance maladie misy taxe ana 4,5% aloha taxe d'enregistrement dia mbola misy 20% ambonin'izay. Zany hoe ilay vola hividianan'ny olona an'ilay andoavana ilay assurance zany maka an'izay 4,5% zay zany aloha ambonin'izay. Dia lasa miakatra zany ilay izy. Nahoana misy conséquence zay. Avy eo nefa ny olona rehefa mividy fanafody mbola misy TVA koa ilay fanafody. Raha ohatra tsika zany ka tena hoe tianao an'io tia ampandroso be an'io dia asorona zany ilay taxe amin'ny ohatra hoe ny assurance vie sy ny épargne reny zany tsy taxina intsony misy. Avelan'ny olona reny zany tsy asiana taxe atao amin'ilay izy. Dia avela mandeha dia lasa ny olona manao an'ilay izy zany ianao no metraka vola amin'ny retraite. Dia lasa ny olona manao an'ilay izy zany amin'izao. Zany nahatonga ny firenena rehetra zany ilay taona maro efa tsy vitany hoe ny défiscaliser zany hoe nasorona ilay izy fa nanao mesure incitative mihitsy izy zany mba hanaovan'ny olona le assurance io zany. Anisan'izany zao raha mandoa assurance ianao ho an'ny mpiasanao dia ho an'ny orinasa aminao zany dia miala ary amin'ny base taxable zany anisan'ny hoe ataon'ilay olona. Zany nataon'ny firenena rehetra zany mba ahafahan'ny olona manao dia miroborobo ilay assurance amin'izay fotoana izay. Firenena raisitsika zao firenena ohatran'ny Japon zany il y a quelques années un tiers de l'épargne mondiale en japonais. Inona nahatonga zany hoe défiscaliser tanteraka ny azy tamin'ireny tsisy. Izany hoe manao épargne foana zany zareo zay ny fiainana. Ny épargne zany dia misy instrument financier be lehibe ahafahany manao an'ilay épargne dia défiscaliser dia manao ilay olona zany. Manao zavatra ilay olona zany amin'izay fotoana izay dia hitantsika hoe misy vokany lehibe zany ilay izy na amin'ny arc-karena phobie an'ilay firenena zany. Zany hoe ny amin'ny lafiny iray zany ny mety hoe very ny fanjakana aty amin'ilay hetralainy zany azony aty amin'ilay fandrosoan'ilay izy firoborobon'ilay épargne zany. Zay ilay izy firoborobon'ny assurance zany. Dia iny anisan'ny ahitanan'izany ny efa mandroso ny firenena dia ny assurance vie mba ny olombelona sy ny assurance vie zany mihoatra noho ny assurance ny dommage zany, mihoatra ny chiffre. Hitantsika amin'izany zao ny Afrika Atsimo zao na dia Afrika hoe manao an'izay fa miakatra izy fa betsaka koa ny prime ny assurance vie noho ny assurance non vie zany. Maneran-tany betsaka koa foana ny assurance vie noho ny non vie. Ny aty amintsika izy tena mbola latsaka be mihitsy ny assurance vie zany satria betsaka ny hoe tsy mahafantatra akory inona ilay izy. Dia misy koa moa zany resaka hoe mahamora an'ilay izy ny ohatrany hoe azo atao amin'ny resaka digitalisation no tiako ho tenenina zany. Zany hoe ny approche n'ilay izy zany
Le izy ve a zavatra moran'le olona ve manao anazy, ve tao ve manao zavatra ety ve de afaka manao an'le assurance, sa tsy maintsy mianatra zavatra be dia be aloha de tsy maintsy mandeha ary aloha de tsy maintsy miverina ry indroa na intelo zay vao manao sonia, zay vao anona, zay vao mandeha le assurance. Plus io zany makany amin'ny digitalisation plus mety betsaka ny olona. Ray fahatelo koa, ny assureur zany mila manao produit zay mifanaraka amin'ny ilain'le olona zany. Zany hoe tsika zany zao firenentsika misy ohatra hoe micro assurance na ataontsika anaran'le zavatra hoe mora zany azon'ny olona atao de reny zany no ezahan'ny assureur zany hoe atao zay mba ahafahan'ny olona manao an'le zany. De produit ataontsika hoe tsy sarotra zany maminavina anazy de zay le atao zany. Plus zany misy de plus betsaka ny olona manao assurance amin'le izy zany. Anao ndray sika resaka mombana tantarana olona, inona no tantarana olona hitanao tao anatin'izay carrière-nao zay hoe tena nampihetsi-po anao indrindra satria niraisin'le assurance an-tanana le izy? Mazava ho azy moa zany fa misy aspect-na confidentialité amin'le izy fa ny anisan'ny tena hoe nampihetsi-po zany de amin'ireny assurance voyage reny foana moa no tena ahitana anazy zany. Misy olona ray tena vola olona. Tena vola olona mila fandidiana lehibe natao taminy ndraisin'ny assurance le izy de nandeha izy de rehefa avy eo le olona mandefa taratasy fisaorana zany. De iny zany mampihetsi-po anao satria rehefa jerenao hoe nisy zavatra ohatrany hoe 10 000 euros, 20 000 euros nalota amin'le olona, le prime nalaina taminy 20 euros fotsiny de nahatsapa le olona zany tena nanampy nareo, tena voavony zay tam'le izy. De imbetsaka zany nisy cas ohatr'izay ny ainany tao amin'le afatra natao. De na teto Madagasikara ary misy cas mihitsy hoe niraisina ny plafond ny assurance santé io mantsy misy plafond zay satona ambony be izy io. De misy cas zay hoe tena lany mihitsy le plafond zany. Zany hoe tena nandohatra amin'ny farany mihitsy ny assurance zany tam'le izy de nanampy an'le olona le izy de reny zany tena betsaka le cas zany. Cas ohatr'ireny hoe nanampy le olona de tena hoe nanampy an'le olona le assurance zany hitanao eo. De ndray koa tadidiko ny resaka assurance vie koa. Rehefa ny assurance vie zany rehefa maty ny olona ray zao de iny zany tena hoe misoka be foana zany. De avy eo le olona mahita izy hoe le vadiny ka izy maty ohatra hoe vadiny zao ny cas-mitranga, nanao assurance ka izy nitsinjo an zareo. De tonga le olona makany aminay de omaninay le chèque-n'iny zany. Za miteny anao fa tena hitanao le olona hoe soulagé rehefa voaray le izy zany satria mahatsapa izy hoe namela mamy le olona iny zany nitsinjo anazy le olona zany. Zany hoe le douleur le fahafatesana zany eo, efa eo iny zavatra iny mitranga fa na izany ary misy zavatra navelan'le olona zany nitsinjo anazy iny de zay fahatsapana an'izay zany misy hitanay hoe mahafinaritra mahita an'le olona zany rehefa mivoaka le olona miaraka amin'le chèque-ny. Ohatrinona ny vola tamin'ny assurance vie ohatra ngeza indrindra, montant ngeza indrindra namen'le olona maty zany napetraky le olona maty ho an'ny fianakaviany hitanao ohatra? Ataontsika 200 millions d'ariary mihoatra zany efa nisy napetraky le olona zany amin'izay. Maty le olona de mipehanay misy moa zany ny sasany 300 millions tany 300 millions d'ariary efa nahita an'izay. Le olona zany maty le olona de zay no napetrany tao. Efa misy fianakaviana ve rodana tanteraka amin'ny fiainany hitanao noho ny tsy nampiasainy assurance? Le rodana amin'ny fiainana zany taty amin'le resaka fitsaboana ny tena nahitana an'io. Fitsaboana zany ohatra hoe misy olona ray manao insuffisance rénale le olona de misy chiffre tonga de io zany 300 000 anna séance zany isaky ny mandeha 3 fois par semaine. De haingana be mihitsy zany hoe de hita hoe tsy tafavoaka de tonga de lasa ohatrany hoe sanatria anina le izy zany, condamnation à mort le zavatra mitranga raha misy an'izay zany raha tsy manana couverture le olona zany. Ndraindray izy tsy ohatran'izay fa matetika le izy zany hoe misy accident koa de misy mila alefa le olona de tsy manana moyen le olona de tena iny zany tena mampalahelo amin'le izy zany. Resaka anao tao hoe misy natao hoe fraude à l'assurance. De reny fraude à l'assurance reny fahazoko anazy zany zao hoe mandainga. Satria tsika moa tsy nametraka teo hoe mila bonne foi rehefa miara-miasa amin'ny assurance. De le olona zany mandainga de mamitaka betsaka ve mpampiasa an'io manao ny fraude à l'assurance io eto Madagasikara? Nisy fotoana izy azo lazaina hoe betsaka arakaraka le assurance zany hoe ny assurance taty amin'ny resaka assurance maladie moa zany assurance santé ny tena betsaka io. Nisy groupe ray zay zao nisy 700 millions d'ariary tany ny fraude hitanay tam'le izy. Réseau ngeza be mihitsy le izy zany tam'izay. Misy réseau ana dokotera, réseau anana nanao le izy zany de misy
faux sinistre moa fiteny anazy zany zavatra tsy mandeha de fanafotsy ihanina izy de zay no natao zany. Assurance accident zao misy ka zay tamin'izao vao niditra ny asa kelikely misy kahana tapahan'le olona ny tanany mba azonan'le vola zany. Zay no nataony de tamin'izay fotsiny nefa somary mailomailo zany ny assureur. Na tonga zany le déclaration jerena izy de le coupure an'le tanany zany hitanay hoe tsy mifanaraka amin'le déclaration lazainy hoe nisy an'izay nahitsy be izy tamin'izay. De iny moa zany médecin expert ny assurance nijery anazy de nahita hoe tsy mety mitady hevitra azona vola le olona zany amin'ny assureur zany de extrême be le cas zay aloha raha ihany ka nahitako an'izay. Zany tapahany mihitsy manao fananina tapahany mihitsy zay zany médecin expert anay nitantarana zay zavatra zay tena hoe hita hoe mahatsiravina le izy zany. Fa zay mahatonga anazy hoe misy condition ny assurance de tsy maintsy rahana tsara le izy zany. Zao mantsy fandeha resaka fraude hoe ny fraude zany tsy ny assureur ihany no asian'le olona fa satria le olona maromaro le mutualité zany eo de rehefa misy olona reny fraude ohatrany hoe mangalatra amin'ny olona rehetra zany izy. Nenay zany olona fraude zany tena olona tena tsy mety tena tsy mety zany tsy manimba le système zany le olona manao an'le fraude. Andao resaka resaka éducation financière pure et dure mihitsy hoe aiza ho aiza amin'ny fomba amoronanao harena na hoe amin'ny fiainanao amin'ny resaka vola zany no toeran'ny assurance io. Possible ve hoe tafavoaka ianao amin'ny fiainana nefa tsy nampiasa assurance mihitsy amin'ny fiainana mandritra ny fiainanao? Ie possible fa dikan'le possible moa araka ny tenin'le vazaha pourquoi des événements improbables continuent d'arriver. Zany mety possible zany misy cas zay zao naka basy le olona de nataony namono tena lera olona zany de nitifirana le basy de nandalo le bala fa tsy maty le olona zany de zay iteny vetsika hoe raha mitifitra zany de possible tsy ho faty. C'est possible amin'ny valiny tena misy possibilité de tsy zéro zany amin'izy fa ny zavatra fantatritsika aloha de misy risque zany. De le zay le mahatonga antsika hoe raha miresaka ny réflexe éducation financière tsika de tokony hoe vao misy zavatra atsangana zany de mila rovana le izy zany mba tsy pour ne pas retomber. Réflexe zay ataontsika hoe fa somary mipetraka na firenena hafa fa ty amintsika zany mbola mila cultiver nefa manomboka le izy zany mi-entreprendre zavatra raha misy an'izao de inona mitranga de efa manomboka hitako hoe zao. Anisany hoe réflexe tsara zay tsy antehatra amin'ny kisendrasendra zany izy. Fa ny en la moyenne zany ny olona tsy manana protection financière zany de raha vao tratran'ny zavatra le mandeha izy de tena sarotra be ny harenany rehefa avy eo. Ino mahatonga ny olona mpanan-karena indrindra eto antany zany mampiasa ny assurance foana? Satria matetika moa le olona manan-karena mahafantatra tsara ny valeuran'le izy zany. Alohan'ny lavitra zany miaro an'le izy zany mandoko an'le zavatra rovan'iny. En plus n'izay le olona manana moyen zanaovana anazy zany de maka mesure zany izy manana tendance izy aka mesure kokoa moa izy efa manana moyen koa andoavana le couverture zany. Miaingatra amin'ny ohatrin'ny ny karama tokony ananana de efa tokony mieritreritra manao assurance ianao amin'ny fiainanao. Ny tokony atao zany zao raha misy zavatra rovana zay foana ny réflexe anao. Zany hoe raha ohatra zany ianao ka mbola ianao reriny eo de mety mieritreritra ianao tsy tena mbola misy zavatra inona fa raha vao misy hoe zavatra mitranga ka hoe raha misy zavatra manjoa anaty efa misy olona vo financièrement de zay ny tokony efa jereko aingana zany. Efa mba mandray karama tsy teny terme fixe fa miteny fotsiny hoe mba misy zavatra zay tena hoe raha mijanona io karama koa de tena voako tena vo reto olona reto zany de mitsinjo an'izay zany. De zay le réflexe ataontsika zany hoe manomboka ataontsika hoe misy accumulation kely le olona zany miteny hoe raha zao fandehan'izao aloha tena vo be reto raha voatra ka tsy manao de afaka se permettre amin'izay aleoko maka kely amin'ity karamako ty iarovako an'reto amin'izay. Zay le réflexe atao zay zany. Raha ohatra hoe mandray karama 500 000 ariary de tokony eo amin'ny ohatrin'ny eo no alitokako anaovako assurance. Ataoko hoe olona célibataire na koa olona manana vady aman-janaka. Raha zany zao raha jereko amin'izany mety hoe assurance hospitalisation mety azoko atao zany mieritreritra zavatra amin'izany raha tena marary tena grave be zany amin'izany volako zany tsy tafavoaka ako de mety ataoko zay. Raha manana fianakaviana de ny problemako hoe firy ny tavela le vola rehefa avy manao le dépense fianakaviako zany. De amin'izay fotsiny satria ny assurance manko tsy maintsy jerenany koa zay zavatra zay firy ny azonao atao azonao aloha zany amin'le izy. Zay mahatonga anazy hoe zavatra misy dikany le ataon'le olona zany hoe tsinjo an'ireto fianakaviako reto kanefa nahoana le vola andoavako an'le assurance tsy maintsy avy amin'le revenu ako zao zany anaovako anazy. De jereko fotsiny izy hitako hoe tena matiny ankizy raha ohatra zao ty de mety afaka mandoa prime koa pour au moins 6 mois ohatra zay zavatra mitranga.
ohatra hoe karamako 6 mois zany ataoko assurance mba misy an'izay mba tsy miala mainy reo zany mba misy 6 mois mirebondira zany ohatra zany zay ny azo atao. Ataoko indray aro hoe 1 million d'ariary ny karamako de ohatrinona indray ny tokony ataoko. Tiako hita mihitsy zany zao na tiany mpanaraka antsika fantatra hoe satria zareo tsy manana idée mihitsy an'izany assurance ary androany zany tsika zao miteny anjareo hoe io zao any concept an'io omentsika raccourci zany zareo mba ahafahany mba manamaivana ny sainy hoe raha 1 million d'ariary ohatrinona io tokony mba eritreretinareo atao amin'ny assurance anareo. Zany hoe ny assurance mantsy maromaro zao izy zany hoe ohatra zao olona vao manomboka zany izy zao ataontsika hoe 25 ans izy na ohatr'izany de tsara izy mametraka assurance retraite zany ho an'ny retraite amin'le 1 million d'ariary io an'ny retraite zany tena mety aminy de vola fixe ny ataonao zay tsy misy conséquence be loatra aminao. Ohatra hoe raha mametraka le olona mety hoe na ataontsika hoe 10 000 ariary ary nataony anatin'ny iray volana de misy conséquence zay rehefa avy eo any arinany miandro iny zany de azony ampiana. Angamba le vidin'le assurance ny tsara resahantsika kely hoe ny assurance raha ohatra ka olona mbola raha retraite zao ny resahantsika alohantsika kahana retraite zany kahana retraite raha mandoa zavatra tsy hoe ngeza be manao ny nataonao de indraindray anao gaka hoe avita an'izao hoe 60 ans nefa zay no nalohako. Ohatra hoe raha kahana olona zany zao 25 ans le olona manomboka androtsaka izy de izy hoe jereko 100 000 ariary izy nalohako isam-bolana raha mijery ny simulation toa zao raha 100 000 ariary 60 ans izy 74-75 millions d'ariary eo capital zany azondre mandeha de ny ataony zany amin'izay fotoan'izay raha ohatra ka 100 000 ariary zay de ny comparaison fotsiny hoe inona ny zavatra vitako zany avec 100 000 ariary zay afahako manao zavatra ohatr'izay zany à 60 ans de zay mahatonga anazy hoe aleoko mametraka an'iny de tsy mieritreritra zany de tonga 60 ans miditra amin'io de ohatran'izay le zavatra atao de raha miverina amin'le fanontena teo 1 million d'ariary ny karaman'le olona de nijeren'le olona hoe inona tena zavatra tena important be amiko zany zay atonga na hoe raha mitrango ty zavatra ty de tiako voaro ny fianakaviako de raha ho anahy aloha zany de fahasalamana raha zany au niveau an'izany 1 million zany tena sarotra be mihitsy ny ataona raha ohatra ka miditra hôpitaly ianao. Raha ohatra zany mikarama 1 million de mba au moins zany aloha mba misy an'izay couverture hôpital zay ataoko indray raha mikarama 5 millions d'ariary ina daholo zany assurance tokony apetraka na hoe mihoatra an'izay zany idéalement zany inona ny assurance tokony ananan'ny olombelona na ny père de famille na manambady ianao ho anao zany mba ahafahanao tena hoe mba mandra ny sainao tsy surprise mihitsy. Misy karazana anankiroa zany assurance misy ny assurance natao anao retraite iny zany raha ohatra zany ka velona somatsara 60 ans tsy tiako mihitsy hoe hidina ny niveau de vie-ako zany fa de manomana zavatra zany amin'iny de hoe 60 ans de misy cash raisiko na misy rente moa zany raisiko isa telo volana zany jereko hoe firy natao ana eo am'izay le ho an'ny hafa inona nataoko an'ny hafa za ty mampidi-bola 5 millions d'ariary de mila atoko aloha zany mila manao assurance vie aloha zany zay ny tokony ataoko zany hoe na oviana fotoana mahafaty anahy zany raha misy zavatra manjoa anahy de tsy tiako zany fianakaviako hoe lasa tonga de korosofahana zany am'le lafiny ara-bola de eo zany mandinika am'zany mety afaka manao hoe roa taona zany couverture karama roa taona au moins natao koa zany hoe roa taona zany hoe ndray karama foana zany izy am'izay na telo taona arakarak'izay azoko atao zay aloha tena zava-dehibe zay tsy lafo ny assurance io zany fa io zany anisan'ny zavatra atao hoe tsy lafo azo atao manao an'izay zavatra zay zany de ndray koa moa zany le resaka fahasalamana teo raha mbola kely ny ankizy na ndray ny dépense andreny mety lehibe de aleoko ihany manao assurance fa santé zany am'izay reo zany amin'ny olombelona roa zany hoe raha fezina zany tsara manao retraite ho anahy iny zavatra ataoko anahy ho an'ny hafa tsara manao assurance ho an'ny vadiko sy ny zanako reo zany assurance vie ny anarany zany de tsara koa zany am'izay fotoan'izay mijery ny assurance maladie anao manao an'izay satria raha misy zavatra mitranga tiako mba afaka mpe an'lizy zany. Raha mitodika any aminao manokana raha ianao zany zao mieritreritra ny ray aman-dreninao de inona ny karazana assurance mety hoe mba nirinao nataony zareo ho anao zanany tamin'ny voalohany indrindra tamin'ny ianao vao azy tamin'ny ianao vao teraka zany de raha mitoeran'ny ray aman-dreninao ianao de inona no tokony ho assurance napetraka ao zany na hoe natoronao any zanakao. Ny assurance vie zany le zavatra mandoa zany le olona mba raha misy zavatra mitranga de tonga de mahazo capital le bénéficiaire le olona mandray anazy zany zay mahatonga anazy fitsinjovana ny hafa zany iny matetika zay ny atao amin'iny fa le assurance vie misy aspect ray zany assurance vie en cas de décès zay le resahako io
fa misy koa le hoe assurance en cas de vie retraite zao reny zany atao hoe ho antena zany anaovana anazy eo de se constituer capital de afaka manao an'izay koa le ray aman-dreny zany azony atao zany manao assurance éducation koa zanany hoe raha mizatra manjoana de mba couvert le zaza zany hatramin'izao de iny ny assurance éducation zany zao rehefa tonga le fotoana ohatra ataontsika jusqu'à 25 ans ka ohatra ka velona soma tsara le ray aman-dreny de mbola misy capital eo azony amenan'le zanany sady misy capital zany izy raha velona mora sanatriny misy zavatra manjoana azy de tonga de manomboka mandroany assurance zany isaky ny mirantsy mandra tonga le 25 ans reny zany zao ny anisany hoe raha zana ny tany an'izay de hitako hoe tsara raha mba nisy an'izay zany aloha raha ohatra zany ianao hoe afaka mioblige gasy anankiray anao assurance ino le assurance ateneninao hoe tsy maintsy ataonao hanavitra anao amin'ny fiainana franchement raha zao mila atao ny assurance momba ny resaka trano aloha zany raha ohatra izy ka manana trano le olona aloha zany de tena hoe tsy maintsy atao satria izy vokany lehibe io zany le overy le tranony amin'ny zavatra ray hoe incendie zay mety hitranga foana zany zay ny zavatra tena mety hitranga de mbola de assurance vie de assurance santé reo zany aloha tena reo zany tena raha za de tsy maintsy atao reo raha hoanahy misy fantaniana zay napetraky ny follower antsika tsy torano de niteny izy hoe te handray 1 million d'ariary isam-bolana à partir de 60 ans ohatrinona zany no mila rotsaka isam-bolana raha te hanao assurance vie na retraite tsy afaka manao le calcul moa tsy atao alohako eto izy fa ny estimation azo atao amin'izany anoany amin'ny isam-bolana moa no ilaina amin'izy eo izy moa zany tsy nitenin'ny taonany tsy nitenin'ny taonany izy eny sarotsarotra zany miankina amin'ny taona mantsy le izy misy tableur izy io miankina amin'ny taona de appréciana kely izy angambany mety ho azo valinao anatin'le anao any angamba le izy zany mety ho appréciana azy manatona agence fa afaka manao simulation zany amin'le izy tonga de hita an'izay miteny fotsiny zao ny tiana ho azy isam-bolana de à 60 ans de tonga de hita le izy zany ny hitako eto zao raha ohatra ka makakana raha 1 million d'ariary eo raha ohatra ka olona 20 ans tsy tena 1 million mahery eo zany isam-bolana 1 million ataontsika 1 million 200 isam-bolana eo raha olona 20 ans izy manomboka manao de 210 000 ariary par mois eo no alohany zany raha hoe te handray an'le 1 million d'ariary isam-bolana rehefa à partir de 60 ans zao izy tefa mamea le 210 000 ariary isam-bolana de raha am'izay 210 000 ariary isam-bolana zay izy 59 ans izy mandoa farany an'izay de misy capital constitutif eo amin'ny 200 millions eo 1 milliard zany no constitueny amin'izay zay total ny cotisation any tonga any amin'ny 100 millions 100 millions 800 millions cotisation any ny double an'izay ny capital 200 millions zany hoe manakaikaiky any 200 000 ariary par mois io zany raha ohatra ka 20 ans le olona misy différence kely raha ohatra ka 25 ans fa zavatra zany tena simulena tsara mihitsy any amin'ny assurance zany de manana ohatra moa an'izay fanontaniany le followers zay hoe ny zavatra ray zany misy hoe mandray capital fa le ray koa le mandray isam-bolana zay zay ny tena protection tena anisan'ny tena tsara de tianao mariana fotsiny ao amin'ny aro ianao zany afaka mandray anao isam-bolana de afaka mandray anao capital koa ohatra zany miteny ateo zao ohatra 200 millions d'ariary le capital constitué ao zany de miteny anao hoe zara nga 100 millions d'ariary no raisiko fa te handray ohatra hoe 500 000 ariary isam-bolana indray rehefa avy eo miaraka amin'iny zany de mahazo an'le capital kely ianao de mandray an'iny amin'izay de indray rente viagère zany raha mbola vely ianao de mandray an'iny foana zany tsy mijanona mihitsy zany hoe possible zany mahazo an'le volany ndray ngeza be la retraite de iny zany le afaka zay atianao anaovana anazy ohatra hoe 200-400 millions d'ariary de possible koa zany hoe ohatra mandray karama isam-bolana de ary zany manao virement aminao isam-bolana mandra-pahafatinao ny tsara mariana fotsiny amin'izay satria matetika ny olona mantsy tonga de voasarika amin'le vola be aloha option le vola be le vola le azondre mandeha zany raha voazo iny vola iny de raha vao ohatra le olona ka tsy zatra mi-investir zany tsy manao zavatra ohatra hoe mandray karama foana izy andritra fiainana fa tsy tena nanao zavatra de mety ho sahirana izy amin'ny vola io satria tsy fantany hoe hatramin'ny izy no velona sy ny karazany eo zany de nefa iny tsy maintsy tonga de investisseny zany raha tsy zany iny tsy mety hoe lanilany fotsiny zany zay mahatonga hoe ny tena protection de rente zany isam-bolana izy mandray foana zany de mety hoe zaraina roa misy capital ray raisiny anaovany affaire kely de fe ny hafa zany de manome azy sécurité financière mandeha foana iny zany ty misy fantaniana kely anankiray momba ny produit any aro
Inona ny antoka na tolotra vaovao tsy mbola fahita atolotrareo zay mety atombo ny fitokisan'ireo olona mbola misalasala ampiasa assurance. Eny anisan'ny andehananay zao dia le resaka micro assurance zany hoe miezaka zay manome tolotra zay azony olona takatry ny olona kokoa zany. Dia anisan'izany ohatra zao ny couverture hoe resaka hospitalisation resantsika teo dia efa misy offre zany zay hoe ahafahan'ny olona mahazo an'io couverture io tsy lafo izy. Nandray moa le offre-nay any anatina carte bancaire any izy mandeha, ndraindray izy azo atao mivantana zany. Isy karazany maromaro mbola ho avy eo zany satria dinamika be eo zavatra atao io zany. Miaraka amina micro assurance reny zay manao anazy zany. Dia ny tanjon'le izy zany dia ahafahan'le olona misitraka an'le assurance zany. Dia manamora koa an'le moa zany le rehefa tonga zany le zavatra mitranga dia haingana be ny fandoavana azy. Anisan'izany ohatra hoe frais funéraire zao raha maty le olona dia misy paiement haingana be atao. Efa nataonay zany zao efa tanatin'ny elaela misy assurance avia ataonay haingana be izy ohatra hoe kelikely le capital fa haingana be ny paiement izy dia tsy tena misy zavatra hoe compliqué be zany dia mandeha tsara le assurance iny zany. Fa mbola mitohy le izy satria mbola mievolue foana zany le izy misy zavatra be dia be ao, misy zavatra mbola tsy olazaiko moa zany maromaro ny zavatra mandeha zay hitrango io zany ho ana jeune mbola hisy hitrango eo amin'ny resaka fahasalamana io tena hisy tolotra maromaro ao Ny tolotra ny anay zao tia misy zavatra maro zay tsy mbola nisy nandray misy amin'le garantie zay raisinay zany amin'izao fotoana zao. Ohatra hoe resaka béquille reny taloha, resaka tel excluant ankabeazan'ny assurance reny ny anay zao raisinay reny zao manomboka zao. Zany zao anisan'ny zavatra io nataonay. Misy condition izy fa raisinay izy zany prothèse auditive reny raisinay zany anatina condition vaovao any assurance zany zao nanomboka tamin'ity taona ity. Nareo manana karazana produit rehefa mandeha vacances ny olona zany dia couvert amin'le mandritra an'le déplacement an'iny na le voyage an'iny. Misy moa zany le mahazatra le makany andafy, iny efa misy zany misy karazany be dia be na makany France na makany Afrika dia efa misy arakaraka le durée an'ilay izy koa. Fa misy produit vaovao nataonay eto à Madagascar mihitsy ilay izy ho an'izay, Soavadino anaran'ilay izy zany. Dia misy couverture ilay izy raha ohatra ka sendra marary le olona na misy zavatra mitranga aminy zany ao anatin'le condition an'ilay izy ao. Ny vidin'io assurance io amin'ny raha ohatra zao ka 7 andro le vacances ataony dia 31 000 ariary ny adulte dia 17 000 ariary ny ankizy zany. 31 000 ariary? Ia, dia nefa iny misy plafond jusqu'à 20 millions d'ariary amin'le raha sendra hoe misy marary izy amin'le fotoana iny zany, misy zavatra manjoana azy. Zany hoe raha za zany zao mandeha ho any Tamatavy dia manao souscription zay assurance zay ka tonga any Tamatavy dia marary tampoka ohatra. Mitovy amin'ny any andafy any zany fa eto an-toerana lisy mitovy amin'le assurance voyage fa eto an-toerana. Dia raha ohatra ka mandeha avion moa zany dia misy an'le mitovy amin'ireny mihitsy perte na bagage karazan'ireny ao anatin'le izy ao zany, ao anatin'le couverture ao. Eto indray mieritreritra ho an'ireo travailleurs indépendants na consultant na olona miasa tena moa zany. Misy karazany be dia be mety hoe dokotera, influenceur. Dia zareo nefa zany tsy manana système social loatra. Dia inona no produit amin'ny assurance afaka conseiller-tsika aminazy zareo? Raha ohatra zany le travailleur indépendant misy aloha le responsabilité civile professionnelle. Zany hoe ny couverture amin'iny zany ny zavatra mety hanjoana azy. Mety ino moa zany zavatra mety ho alohany vokatry le asa ataony zany. Raha misy erreur ataony na misy zavatra nataony zay mahavoa ny olona zany dia misy hitory izy zany dia iny zany no couvert izy amin'izay fotoana izay. Dia ho anazy manokana le zavatra rehetra niresahantsika teo mety daholo aminy zany. Ny anisan'izao anisan'ny teny hoe assurance mora azo atao arakaraka le asa ataon'le olona zany dia ohatra hoe assurance personnelle contre les accidents zany hoe raha misy accident mahazo anazy amin'le asany iny dia tonga dia prise en charge izy zany amin'le misy capital tonga dia azony zany. Ohatran'izay zao azony atao mora izy io dia iny koa miankina amin'ny azo atao iny na ohatra hoe misy zavatra ataony ary amin'ny toerana iray andeha ary zany izy andefa olona any izy misy ekipa kely herinandro dia assurance accident herinandro ny ataony. Raha sendra maratra ny ekipa dia misy frais de traitement mandeha amin'iny raha sendra misy sanatria hoe misy zavatra manjo dia misy capital zany azo amin'iny. Azony atao zay ny assurance santé moa zany évidemment mandeha tsara mihitsy amin'ireny couvrir anazy. Raha orinasa kely structure kely nataon'le olona dia afaka manao assurance vie groupe ny anarany zany. Zany hoe le orinasa kely zany miteny hoe raha sanatria misy amiray amintsika maty dia ny orinasa tonga dia mandoa lela vola ray. Mety ohatra hoe tonga dia andoa zay ataontsika hoe andoa zany zay 50 millions zay ny alohanay. Dia izy tsy manomana vola fa assurance zany manao assurance amin'izay zany izy ho an'ireo mpiasa an'ireo. Dia raha mitranga izy dia izy tsy mieritreritra intsony fa tonga dia ny assurance mandoa an'ilay izy.
ho ana travailleur indépendant zay azony atao tsara mihitsy zay. Zany hoe tena misy karazana assurance be dehibe zany fa nitsotra indrindra aloha dia manantona ny assureur dia miresaka aminareo zany. Ie zany hoe mila azo aloha zany le zavatra tianao atao dia rehefa avy eo tonga dia manontany. Dia manontany tsara hoe ahoana tsara hoe zao ny situation koa zao ny tiako kovrena zany amin'le izy. Dia tena faly zay mandray anareo satria le fanazavana zay azo atao tsara mihitsy zany hoe manontany fotsiny dia manazava hoe zao le izy zany. Aza misalasala. Raha mbola tsy azo dia afaka miverina. Misy ligne koa azo iatsonany assurance zany, assurance aro ligne verte zany. Dia afaka manontany. Dia amin'ny réseau koa moa zay afaka anontaniana mivantana koa zany. Dia mamaly eo zay. Matetika misy an'ity resaka responsabilité civile ity foana amin'ny assurance, indrindra moa zany amin'ilay assurance obligatoire hoe le tomobile atao. Fa mba hazavao kely vetivetika hoe inona marina tena dikan'izay responsabilité civile zay. Ny responsabilité civile zany rehefa miaina amin'le société zany tsika dia misy zavatra ataontsika izay mety misy fiantraikany amin'ny hafa. Dia raha raisika zao le tomobile, rehefa mitondra tomobile tsika dia mety mandona ny hafa na mety mandona olona na mandona fiaran'olona zany dia ny lalàna zany dia miteny rehefa mandona ianao na manao zavatra mahavoa ny hafa dia tsy maintsy manonotra an'iny ianao zany. Dia izay no mahatonga ny lalàna miteny hoe ianao zany tsy afaka hiteny hoe za tsy manam-bola kosa aloha. Dia izay ny lalàna miteny hoe tsy maintsy manao ianao assurance na responsabilité civile dia na tsy manam-bola ary ianao dia ny assurance aloha mandoa an'iny ho an'le olona satria le olona voa zany tsy maintsy aloha. Le assurance le minimum le alohantsika iny zany le hoe responsabilité civile ny anarany. Tsy miaro antsika akory iny amin'le hoe tomobilitsika raha sendra simba. Tsisy ninina voaloha mihitsy ho antsika zany iny no aty amintsika fa ho an'le hafa iny zany hoe raha antsika zany mandona tomobilin'olona dia iny assurance iny no miantoka an'le tomobilin'olona zany raha tsy voalohantsika le izy. Zay zany tsara ho fantatra dia dikan'izay raha ohatra zany ka hitaditsika tena hoe couverture ho antsika dia manao an'le assurance hoe dommage zany fitentsika anazy. Misy anarany maromaro zany izy ao ohatra hoe tierce collision na hoe misy mandona ny tomobilitsika na misy koa assurance touriste ina mitranga dia raisin'le izy ao. Dia reny zany miaro antsika. Fa le responsabilité civile tereny lalàna ataontsika iny miaro ny hafa zany iny raha sendra hoe tsika ny mandona. Afaka mametraka fanontaniana anankiray mahenona par rapport amin'ny zavatra ataonay na atao amin'ny oatra na amiko manokana. Fanontaniana moa zany mifandray amin'ny assurance raha ohatra ka fenitra manokana tena convaincu ve fenitra hoe tsika malagasy dia tokony hiezaka hanana le culture d'assurance zany. Tena resy lahatra tanteraka 100% raha fenitra manokana dia tena 100% tsy adikevitra obligatoire ny mampiasa ny assurance io. Za manao développé cours moa zany ho an'ny mpanaraka anahy. Misy 400 000 personnes zao manaraka anahy au Facebook eo dia mizara tips be dehibe momba ny finantanam-bola sy ny plan financier. Dia ao anatin'ny io tafiditra module anankiray mihitsy ny fampiasana assurance. Atao le manao an'le manomana ny avenir sy manomana ny investissement fa alohany hanomananao an'le investissement manokana dia mila miprotégenao aloha ny zavatra efa fananananao. Dia fananananao fomba hiprotégena anazy dia amin'ny alalan'ny assurance ihany. Ary zay moa ny antony tonga na hoe tena tiako dia tiako ny manana ny resaka an'ity sujet ity androany satria raha ny fahitany ho an'ny olona mpanaraka anahy sy ny fahalalan'ny olona momba an'izany assurance zany dia hoe fitaka na hoe tsy azo atokisana. Fa zao izy zao dia hitako hoe tena mazava hoe tsy fitaka mihitsy le izy fa misy contrat io ary mila mahay mamaky tsara fotsiny dia mila mahafantatra tsara koa hoe inona ny limitany sy inona ny zoanao manokana dia arakaraky ny zavatra hainao zany no ampiasainao an'le produit tadiavinao any ny assurance. Dia amiko zany ny limitin'ny assurance dia ny fahaizanao manokana ihany. Rehefa tsy mahay ianao dia mazava ho azy ho tratra eo ianao fa rehefa arakaraky ny ahaizanao dia afaka mampiasa produit be dehibe. Ny assurance hitako hoe tsy maintsy apetraka dia ny assurance vie satria raha sanatria maty zany dia mba misy vola kely mba aza amin'ny fianakaviako. Ny assurance tomobile moa zany iny tsy maintsy misy ny assurance ny ampiasana koa satria ianao orinasa dia indraindray mety misy fotoana manimba zavatra ianao amin'ny olona. Zay zao voaingana kely trangan'izay tany amin'ny activité anay anankiray dia misy incident dia misy problème be mihitsy tany amin'ilay olona dia satria zahay miara-miasa amin'ny assurance dia couvert ny assurance le zavatra nahazo eo. Dia nefa reny raha ianao zany na tombobaritra ao anatina 1-2 mois ary tsy mahavita mamerina ny vola iny fa ny assurance ny couvrir anazy. Dia ho an'ny mpanjara raha ohatra ianao manana exploitation zany
za koa zao manana exploitation manana ferme agricole kely zay dia mbola ho assureko koa zay satria sanatria zany ho maina ho rodana cyclone na zavatra ohatr'izay dia amiko zany tokony tsy misalasala mihitsy ny olona zay taitra miassure amin'ny zavatra rehetra donc zato isanjato tsy fitaka ny assurance fa tsy fahaizan'ny olona mahatonga ny olona misalasala amin'izao dia amiko zany aloha manao assurance tokony obligatoire ny assurance ary amiko raha tena te hivoatra tsika dia toy ihany par rapport amin'ilay resaka assurance moa fa miova kely le izy satria napetraky nisy fantanina napetraky Aina Mahasambatra zay champion d'échec mbola junior izy tena champion d'échec eto Afrique dia ozy izy hoe cher invité est-ce que le sport permet d'assurer son avenir ia fahitantsika ihany moa zany nisy champion d'échec d'ailleurs fatany angamby Firakotomaro zao nandeha any an-dafy izy zao manao tournoi izy any an-dafy zany zao dia ny azoko lazaina angamba dia misy le izy tena nety tamin'ny olona le izy zany fa tsy hoe moramora akory le izy moramora ny lalina nandehanana hitantsika teo misy ny olona nanao tennis dia ny antoko andray aman-dreny le structure zany mbola mety ho sarotsarotra fa raha ohatra ka ampifandraisitsika amin'ny resaka assurance dia mila jerena tsara le alia zavatra mety mitranga zany raha miresaka tsika hoe miassuré ve le izy dia atao zany zay atonga antsika hoe ho couvert tsara mandritra an'le parcours ataontsika zany hoe mety misy système ve sport étude mety zay angambana aloha fijeriko anazy ny mety hoe raha mahita an'izay système zay dia zay mety tsara kokoa zany aloha zao raha fijeriko anazy aloha dia asaiko ianao mba ametraka fanontaniana ho an'ilay vahintsika manaraka. Oui, alors qu'est-ce qui compte le plus pour toi et est-ce que tu as une couverture d'assurance pour ça? Resakitsika teo hoe tsy antohana dia ohatra ny agent de sécurité anankiray na gardien anao an-trano afaka ataonao tsara mihitsy miaina tsisy gardien fa nefa azonao ataonao koa miara-miaina amin'ilay gardien fa rehefa ho avy ny olana zany indray androany dia tsara kokoa ny nanana an'ilay agent de sécurité karakaranao toy izay hoe tsy nanana mihitsy satria amin'iny zany tena mety tafidina tanteraka verina départ zéro ianao fa za zany en tout cas raha za fenitra manokana dia za tena mpampiasa produit any assurance be mihitsy satria fantatro hoe tsy ho vitako mihitsy ny andovola n'ireny loza rehetra mety hitranga reny atsoatsy dia manasa ny audience atsika sy ny olona rehetra migasy zay tonga saina zany hoe fotoanan'izao valiteny le fanontaniana zay napetrakintsika ho an'ny olona mpanaraka atsika hoe fitaka ve sa tena izy ny assurance dia raha miamfenitra dia tsy fitaka mihitsy izy io fa tena aro loza izy io ary asakasakao zany rehefa misy zavatra mety hitranga dia tokony tandremanao dia tokony asianao assurance raha afaka mampita hafatra ray ianao momba ny assurance ho an'ny malagasy dia inona no hafatra ao apetrakao amatsady amaranantsika anazy iny amaranako anazy angamba dia hoe aza manahy amin'ilay resaka assurance mahatokisa satria ny assurance zany dia misy réglementation be zany ny assurance aloha voalohany zany hoe arahany fanjakana tsara zany ny ataon'ny assurance dia amin'izao fotoana izao efa afaka miantso ny assurance amin'ny vantana zany tsika raha misy zavatra hoe tsy mety dia afaka manoratra tsika zany dia afaka manontany efa tena akaiky zao fa hafa taloha zany hoe mila taratasy lava be fa amin'ny réseaux sociaux dia efa afaka manoratra tsika misy zavatra ohatr'izao mitranga afaka amin'ny telefôny tsika dia aza manahy zany raha oka zany tsy le fanahina zany mahatonga antsika hoe tsy hanao an'le assurance ka mety hoe misy vokany sanatria hoe rasy any ariny alao atao le izy ary vitantsika hoe ilaina le izy dia manantona ny agence zany dia misy mandraytsika ao dia misy manorotsika amin'izy hoe zao no tena mety amin'le zavatra tianao atao io zany zay ngamba ny afatra atao fa alao tsy ho sakan'le tahotra na zavatra nitranga tamin'ny olona mahatonga antsika hoe misalasala zany tsy hanao assurance zay tena ilaintsika le izy sotra bezaka ny mahenona nandalo dia mandram-pionandray eto mihoatra misaotra ny fenitra sotra indrindra